Fifaliana no iarabanantsika tsirairay avy sady ozy ny tompo hoe aoka hifaly mandrakarivotsika. Hoy izy indray hoe mifalia mandrakariva. Ary minao fa andro ahafahanao mifaly sy indrindra mampitoetra indray ilay fiadanana, izay efa napetrana eo amintsika tsirairay avy. Na izany aza dia manonona ny fiadanana ao antsika tsirairay avy indray hiatrika ny tontolo andro ary indrindra hiatrika ny tifotona iraisantsika fosaina fanahy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ho fahavokisam-pifaliana tokoa ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia arabo ny akaikinao, faly mahitanao androany hoe ho tahian'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'ny voninahitra azy. Raha mbola velonaina dia mbola afaka indray ny amakivaky ny tontolo andro miaraka amin'ny fomba an'Andriamanitra sy amin'ny hetaheta fiombonana amin'Andriamanitra. Atsapany fanatrehany ary amelanja ny fanatrehany. Nomeny aina ianao, nomeny fafahana mifoka rivotra, ary no avaozany zany rivotra zany tahaka ny nanavaozany ny famindrapony, fa tsy ilay rivotra feno setroka maly no mbola ny ainantsika androany. Mbola afaka mihetsika avokoa ny vatana, ary indrindraindrindra mbola afaka mitempo ny fo. Izay fo zay aoka tena ho hitan'Andriamanitra. Fo feno fisaorana sy feno fankasitrahana, fa tsy avy amintsika fa avy amin'ilay Andriamanitra raitsy toa. Asandrato mivavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavanao ary misaotra ny amin'ny fahafahanay indray tonga eto amin'ity toerana ity. Nitaominao zahay, nitahianao zahay, narovanao zahay, nomenao ny hery sy tanjaka, nomenao ny fahafahana mbola mahazaka ny safidinay ho tonga eto amin'ity toerana ity. Makasitraka indrindra ilay Ray masina tsara indrindra, mendrika ny tera sy ny ajaran'ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny tsirairay avy izay fa tonga eto, ary misaotra ihany koa ny amin'ny tantananao ny diany izay mbola any an-dalana ho tonga soamantsara eto amin'izao toerana izao. Toerana mahafinaritra, toerana hifaliana, toerana feno fahafinaretana satria toerana misy anao. Araka ny teninao fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Manambara tokoa fa ny fanatrehanao ilay ilainay satria noharinao ho amin'izany zahay, dia eo aminao no mampety anay ary eo aminao no mety indrindra ho anay. Tonga izay manome voninahitra, tonga izay mekohaka, manandratra anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay velona mandrakizay, ilay manana ny planina ho anay tsirairay avy, ary fantatray loatra sy inonay fa mitondra ny fiadanana eo amin'ny fiainanay. Ilay tonga me fiainana be dia be mba hahafahanay amin'ny fotoana rehetra manome sy maneho ny rakitra tsara avy aminao ilay Andriamanitra tsara sy mpanao tsara. Misaotra Tompo Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Fahafahanay indray mitondra ny momba anay rehetra eto anatrehanao, manaiky izahay ary amin'ny fofeny fankatoavana, amin'ny fofeno hetaheta sy fisokafana, mba olay ho avaozinao, mba olay anjakanao, mba olay ho fenonao, mba tsy hananany zavatra hafa na voa hafa toerana na moa eto aminay fa aoka lay rakitra tsara avy aminao no ahafahanay maneho vokatra tsara ho voninahitry ny anaranao, mba ho marina tokoa fa vavolombelonao izay tsara avy. Androany ary Tompo dia aoka indray ianao no andray ny fotoana hitantana ny tsirairay avy mba handroso tokoa amin'ny fahalalana,
Itombo amiketahita sy anomanana mba hovikisanao zavatsoa, hovikisanao fahamarinana, ary ilay fahamarinana tonga anamasina anay, ilay fahamarinana tonga anitsy ny lalanay sy ny dianay, mba ho amin'ilay efa nisoritanao fa tsy ho amin'ilay mbola hosoritanay. Misandra teto ianao ilay tompo iray masina tsara indrindra, ilay mendrika andera sy ny hajaran'ny voninahitra dia ianao rery any. Ilay Andriamanitra antokana nahary ny lanitra sy ny tany, ilay maso sy mandidy amin'ny fahefanao, ilay maso sy mandidy amin'ny fitondranao, izay mety sy tsara indrindra ary ilay mendrika indrindra. Ianao no aoka ameny andrakotra amin'ny voninahitra ao sy amin'ny famirapirantanao ny toerana sy ny fotoana rehetra, ary aoka Tompo ny fanahinao masina izay natolotrao, izay nomenao tsy misy tambiny, ano ampitoetra ny fifantohanay manontolo, tsy ahita afa-tsy ny fahatsaranao manoloana izay mety ho everinay, fa mafy na olana na sakana kely loatra ireny manoloana ny fahalehibiazanao. Misandra tenao Tompo, ilay tompon'ny hery anjakao ny fotoana rehetra, aoka hisokatra ny masom-panahinay ahatakatra ny zava-panahy izay avy aminao amin'ny tian'io ty. Tsy andrenesanay izay mety ho teny nofinay, fa andrenesanay ilay teny fahamarinana dia avy aminao, ilay fanambarana feno tonga anangana, tonga anavao, tonga anasitrana, tonga ikasika ny tsirairay avy. Dia misaotra sahady fa Andriamanitra mendrika ianao, araka ny teninao fa ny fahasoavanao sy ny famindraponao, izany no anaraka anay amin'ny andro rehetra izay iainanay. Dia makasitraka indrindra Tompo, ho anao ndera ny hajaran'ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Itsangantsika dia maka ny salama ao. So dia tafatory ianao tao anatin'izay fotoana izay, mino afa tsy natory ianao ka ny andro koa mbola maraindray na mamirifiry, fa tsy voasakan'izany ilay Andriamanitsika. Maneho ny fahaiza-manaony izy amin'ny fisiany ny fiovaovan'ny toetrandro, fa izy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay anaziny fiderana. Salamo fahazato, salamo fahazato vakitsika hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany, amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olony sy ondry fiandriny midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana, ary eo akianja amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazana ny anarany, fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony, ary miatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinana. Amen. Tenenina akaikinao hoe miatra manomboka aminao hoe ny fahamarinany, dia miatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinana. Amen. Izany tokoa ilay Andriamanitra fahamarinana faratapana. Ianao no marina, ianao no masina, ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao ilay Andriamanitra manao izay tianao atao, ary inonay fa mahamety sy mahatsara anay izany, satria izany ny teninao. Ilay Andriamanitra tsy mahay manao ny ratsy, satria marina mandrakizay ary satria tsara mandrakizay. Anjakao ny fotoana, anjakao ny momba anay rehetra,
mba hanambara fiderana sy fiakofana marina amin'ilay ankasitrahanao. Misaotra ny amin'ny fahafahana mbola mahatanteraka sy manao izany tompo. Voninahitra dia ho anao irery aty hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mahandraka izay. Amen. Jesosy io androandray izay dia hanolotra ny fonay eo anatrehanao Jesosy a. Araka ny teninao izay milaza aminay hoe anaka tolory ihany fonao. Jesosy a, sokafanay ho anao ny fonay androany Jesosy. Raiso ny toeranao Jesosy a. Anjakao manontolo Jesosy eo ny aminay tsirairay avy androany. Manaiky izay ny tarihanao Jesosy. Manaiky izay ny asanao. Manaiky izay ny ameny toeranao manontolo ao anatin'ny fonay Jesosy a. Aokenao no anjaka sy anapaka ao anatin'ny fonay Jesosy. Fa raha tena ianao tokoa no ao Jesosy dia ho feno anao ny aminay tsirairay avy, ny fiainanay tsirairay avy. Raiso ny toeranao Jesosy a. Tario izay amin'ny fotoana rehetra Jesosy a. Anjakao ny aminay Jesosy io. Mila anao ny fiainanay Jesosy a. Ty feony foko ho anao ka ho zavatra amiko ianao. Tianio lalina ny foko tonga fonenanao. Ty feony foko
jesosy a mbola saoka sy mamehy voninahitra ny anaranao zay jesosy manana izay manana anao eo amin'ny fiainanay jesosy hoaiza moa zay jesosy raha tsisy ianao tsinitsinina amin'ny fiainanay jesosy tsy mahefa ninino zay raha misaraka aminao jesosy mila anao foana fiainanay jesosy tena ianao mihitsy jesosy eo ny ilainay eo amin'ny fiainanay jesosy amin'ny ataonay rehetra jesosy dia ianao no ilainay amin'ny alehanay rehetra jesosy dia ianao no ilainay jesosy jesosy eo mety aiza hitoetra hiaraka aminay jesosy mety aiza hiara-mandeha aminay jesosy mety aiza hiaraka iombony mpiainana miaraka aminay jesosy manaiky izay no tarihanao manaiky izay jesosy eo ny asanao amin'ny fotoana rehetra
andresiao teno ianao. Alleluia. Jesosy tokoa ny ilayntsika. Alleluia. Mandroso tompo. Afaka mahazo toerantsika azafady. Voninahitra ho an'i Jesosy ihany ny ijoroako vavolombelona. Ohatrany hoe efa tokony ijoro vavolombelona ho an'ity omaly fa menatra fa ohatrany hoe tena mila ijoroako vavolombelona ilay satria manjary mihevitra ny tenako hoe matoa za menatra zany dia lasa ohatrany hoe tsisy fanetretena mieritreritra ny tenako dia ijoro vavolombelona fa nisy toetrako naseho an'i Jesosy anaty amin'ity herinandro ity izay tena tsy neritreretiko mihitsy hoe mbola misy an'izany kay aty aminaty fa amin'ny asa ataoko misy ohatrany hoe challenge napetraky ny mpampiasa zany tamin'ity herinandro ity ohatrany hoe mba himotivena amin'ny mpiasa dia ilay izy hoe mila maka rendez-vous zany tsy tena tantaraiko hoe ina ilay asa fa ohatr'izay en général zany hoe maka rendez-vous amin'olona dia ilay challenge napetrany zany hoe misy hoe raha mahatratra ny tianareo dia mahazo bonus cadeau dia ilay rendez-vous mila katramin'ny omaly zoma zany hoe raha miresaka amin'olona ianao ka rendez-vous azonao amin'ny herinandro dia tsy tafiditra anatin'ilay cadeau dia ok isaky ny hanomboka hiasa moa ianao dia mivavaka tsy hoe mba azo an'ilay cadeau fa ohatrany hoe mivavaka mba mametraka ny fotoana rehetra miaraka amin'i Jesosy dia vao nanomboka mihitsy vao avy niteny an'izay izy dia nisy olona ndresaka tamiko dia mandresy lahatra anazy zany hakan'ilay rendez-vous dia ozy izy ilay olona hoe za tsy afaka raha tsy amin'ny herinandro dia eo amin'izay mantsy ilay teneko anareo hoe tena tsy neritreretiko mihitsy hoe mbola tato anatiko kay izay toetra izay hoe nresaka tamin'ilay olona hoe nandresy lahatra anazy zany hoe izy nge vetivety ao mba zao ao mba atao ohatrany hoe mba tafiditra anatin'ilay amin'izay msa manisa amin'ilay bonus zany mba zay zany le mba ketriketrika tao dia avy eo ilay olona zany tena hoe tena tsy afaka ozy izy dia ozy izy hoe ay ao ary ozy izy ataoko rendez-vous foana fotsiny ianao na tsy afaka ary fa efa haiko nefa zany hoe amin'ny latsinainy izy vao afaka dia ovaiko ihany zany le izy avy eo latsinainy azonareo ve le toe-tsaina tena hoe tsy sitrapon'i Jesosy ao anatin'ilay izy satria ianao zany mba dia teo zany vao tonga saina ohatrany hoe vao avy niteny izay dia ilay olona notrony hoe ay ok ary tsisy fanontaniana fa za avy eo tena ozy mifanamasina hoe inona kay zany zavatra ataonao zany dia teo no eo ihany efa nalefako mihitsy ilay rendez-vous hoe ok zoma zany dia nalefana azy dia za hoe fasoloko io rehefa avy eo dia teo ihany dia tonga saina hoe fa adala ve marina hoe tsy hita amin'ny mpampiasa ilay izy na ohatra araka rehefa eo hitelo hoe tsy afaka indray fa reporté dia tsy ho bedy mihitsy hoe tsy mety fa za sy Jesosy le amin'ilay situation mihitsy hoe zany ve ny toetra nampianariko anao dia tena teoneo tena ozy hoe tena mifona Jesosy fa kay zany mbola tia kely koa amin'ity zavatra ity ohatrany hoe be calcul dia tena nifona tamin'i Jesosy dia teoneo ihany dia novaiko lundi ilay izy amin'ilay tokony ho izy dia tena nivavaka hoe Jesosy tena tsy rarahako rangana tsy mahazo bonus ary fa zany koa ve ny anotako anao eto fa velao amin'ny fotsiny tsy maninona zany dia tena de toute façon tsy bonus koa ny amelomana anahy fa Jesosy mamelona anahy donc zay sitrapon'i Jesosy eo dia tena tsy nirarahiriko tsony le izy hoe zany dia amin'ny famarinana dia zay mitrango eo dia na ny ankizy namako anankiray ary nisy nanontany hoe fa maninona natao latsinainy dia za hoe ka satria latsinainy le olona ny afaka eny efa nisy ohatrany hoe nisy ankizy nyresaka tamiko zany hoe eny efa afaka hoe natao anay dia za hoe tsy maninona fa zay sitrapon'i Jesosy eo dia mijoro zany fa tsisy an'izany fa tena tsy takatry ny saiko le izy hoe ohatrany hoe raha normalement zany dia impossible le atratrarana le izay mampatonga le ohatrany hoe niketriketrika nefa tsy anahy le miketrika fa tena voninahitra an'i Jesosy fa le tiako hijorona vavolombelona tsy le valiny avy eo hoe tanteraka ihany le bonus nahazo ny oatra lavitra ary fa tena hoe iny voninahitra ho an'i Jesosy fa le toetra mihitsiny le toetrako tao anatin'le izy hoe nilanjoro mahatoky tamin'le situation any amin'le tsisy pahita fa Jesosy mahita dia voninahitra an'i Jesosy reriaka. Alleluia. Tia mivoninahitra an'Andriamanitra kely ho herin-taona zany zay no nijanona tsy niasa n'ity Krisana hoe nanana asa taloha dia namidin'ilay olona le trano dia tsy
tsy niasa tsony zany tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay nefa ny zanakarola hiditra amina any amin'ny université ny anankiray mbola mianatra tea mivonatra an'Andriamanitra satria tena hoe tsy avelan'Andriamanitra mihitsy tsika hiankina amin'ny asantsika, hiankina amin'ny fahaizantsika, hiankina amin'izay zavatra mety hoe comfortsika sy zavatra mety hita amin'ny masontsika. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa nandritran'izay fotoan'izay ny tenako moa mpanao sakafo zany dia hoe miandry an'ilay olona miantso hoe tamin'ny asa zany dia nisy foana ilay izy fa tena tsy nisy reto azo isaina amin'ity rasa-tanana ity raha-betsaka efa ray herintaona zany tena hoe hiditra herintaona mihitsy zany zao tena nisy orako satria voatapitra ny fianaran'ny ankizy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany nefa ianao mila vola isan'andro, sakafo isan'andro, ny fren'ny ankizy, ny volan'ny ankizy. Indray moa ny fianaran-tsoa mianatra tsy azo atao tapaka mihitsy ny vola hoe sy ny sakafo ny isan'andro fa tsy maintsy alefa. Tena hoe voninahitra ho an' Jesosy. Fa raha ny fidiram-bola keliko zany lay personnel kely na transport personnel, transport na tena hoe 3 millions de francs fin de l'année any faran'ny volana fa io 3 millions de francs io mahavita ny zavatra rehetrarehetra mbola tongeto mbola tena hoe men'Andriamanitra tena hoe ny zavatra tiako ampahirezina antsika dia zao hoe tefen'Andriamanitra tsika hiankina aminy tena hoe atoky azy amin'ny zavatra rehetrarehetra ninona zavatra mety be da be ny zavatra iainana be da be ny zavatra feo an'ny olona ny zavatra rehetrarehetra tsy velan'Andriamanitra araka ny tenen'ny ranabavy teo hoe le ketrika maha olona anao za tena olona mpiketrika mihitsy tena hoe tsy manaiky fa Andriamanitra ny tompony eny Andriamanitra ny tompony zavatra rehetrarehetra rehefa manana zavatra omeny anahy isorako an'Andriamanitra na ilay zavatra niainana tao anatin'ilay izy ary hoe tonga amin'ny fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy avelan'ny tena ho afa-baraka hoe zanany ianao izay dia isorako manaraka hoe important ny vavakatsika ray aman-dreny tena hoe ho an'ny zanakitsika isorako an'Andriamanitra satria nasehon'Andriamanitra anahy mihitsy hoe Andriamanitra miasa ao anatin'ilay izy an'ilay zanako Davida moa zany rehefa tonga ny examen ianao maray aman-dreny dia menara ho téléphone ve io portable io foana anina vita ve ny fianarana vita ve ny zavatra zao condition vidy téléphone zay zao raha vao ohatra ka tsy afaka tonga dia confisqueko ty tsy mahazo mampiasa téléphone intsony zay ny fanarahana ok papa tonga rehefa tonga ao trano dia téléphone téléphone zay sao se ianao zany atsy ambadika fitanitainana fa mivavaka nijaranao dia mivavaka tonga amin'izay ny fotoana aiza ny noty rehefa misy noty tokony alefa hoe aiza ny examen zao hoe mbola tsy tonga ihany ny noty aiza fa ahoana ratsy indray zay le noty matoa tsy tonga le izy ka mbola any le izy ry papa fa tena hoe dia rainy Jesosy fa mizakazaka avany izy za anaty vao tonga avy amin'ny asa tonga dia ty papa bulletin tena hoe nareo nge efa tsy matoky anahy mihitsy efa teniko efa mianatra mampianatra le ankizy tena mampianatra antsika izy hoe tsika koa mila matoky ny zavatra zay teneniny manodidina antsika tsy le zavatra mety hita masontsika fa hoe rehefa mba miteny le akaikitsika rehefa mba miteny le zanakitsika le namatsika na le olona akaikitsika sy le olontytsika dia mba mila asiana considération hoe mila fatokisana ao anatin'ilay sao dia raina ny Jesosy moa fa dia tena hoe tampoka mihitsy ny masoko nahita an'le noty fa tena hoe 16 de moyenne tena hoe dia ozy hoe tena Jesosy tena ianao ny sorana fa dia omeko voninahitra ianao amin'ny zavatra rehetra fa tsisy nina aseon Jesosy mihitsy hoe tsika fotsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra nisy teny anankiray izay mpanompon'Andriamanitra tonga azafady anamafisiko kely an'ity zavatra ity i Menderta tonga tao amin'ny sopo tsara ihany ny angely manaraka mandeha sekoly fa amin'ireny fotoana ireny tsy hoe ihany moa zany fa tena tsara mihitsy
amin'ireny fotoana ireny tena mampiasa ny Andriamanitra tonga tao mpanompon'Andriamanitra dia zavatra mifanahiko tamin'ny fiainako a hoe manahoana Jesosy reto zanako reto fiainam-panahiny momba anazy rehetrarehetra dia tonga io mpanompon'Andriamanitra ny teny inao izy a manahany fiainany sy ny fanahinao an'reto zanakao reto fa ozy izy Jesosy andraony hoe za no mia azy za no mitondra azy sy mitantana azy fa manana fiadanana tena hoe aseho an' Jesosy amin'izay zany izy any amin'ny lalana amin'ny fotoana amin'ny andro sy ny minitra amin'izay andehananao ka dia terainy Jesosy. Izay ny témoignagentsika androany mity hafa mafy an' Jesosy. Tsy tian'Andriamanitra ianao hiankina amin'ny moyen any mety manam-bola be ianao fa tandremo sao dia lasa tokonao le vola. Rappel n'le témoignage maly le andato hery teo fa samy any amin'ny tokony misy anazy. Le témoignage maly ho an'izay tsy tonga maly olona tsy nahavoaloha écolage 3 mois dia nahazo écolage 2 mois dia andohan'le izy rehefa tonga tany an-trano le carnet nijerena 3 mois ny voatomboka tao 2 mois naloha 3 mois no nitomboka tsy haiko hoe sekoly aza misy an'izany eto Madagasikara voalohany zay dia niditra manaraka indray tara 2 mois indray ny écolage tsy voaloha dia écolage 1 mois indray ny naloha dia 2 jours après sokafana le carnet nitomboka ny écolage 2 mois zany zao ianao tokony mitehaka ho an' Jesosy tsy olombelona ny manao an'izany fa Jesosy ny manao an'izany tena hoe dia ny andato hery teo possible tsy manana ninninona ianao izy moa manana 3 millions isam-bolana fa possible misy olona tsy manana ninninona fa vita ny zavatra rehetrarehetra manana 3 millions ianao fa vita ny zavatra rehetrarehetra izay tokony ho aloha tsy miankina amin'ny moyen fa miankina amin'ny Jesosy mila mivavaka izay ny teneniny teo hoe tsara ihany dia nahitsiny mola izy hoe tsara mihitsy le mandray teny tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy teny be da be ao mety tsy ampozinao fa nitsoahanao anatin'le izy mahita ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra dia izay ny témoignage ny pasteur miora teo tsy eo amin'le tahotra olona hita maso hoe tratra hoe nandainga tsy any amin'le tahotra hita maso hoe sao dia misy mahita tsy haiko aloha na misy HVKL ny ampiasana any na tsisy fa Andriamanitra mitady olona miconsidere ny fisiny sy ny fanatrehany na dia any amin'ny takona tsy hita maso ary possible ianao tafalatsaka ao anaty fakapanahy fa miala aingana natao tonga dia jerevo tsara le izy na cordeny le rendez-vous na dia amin'ny latsinaina le olona vao afaka tsisy malala fa izy sy ny tompo fa ny tompo ao anatiny tsy manaiky hoe ino ny ty atao normal be raha hotronontsika dia hafa mafy ho an' Jesosy fa mitronana tsinona mitaky olona mametraka an'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny hita maso dia ataovy marina fotsiny aza matahotra olona fa matahora an'Andriamanitra mety misy patron mety misy DG mety misy PDG fa tsy reny natao atahorana fa Andriamanitra hita maso Andriamanitra tsy hita maso natao atahorana amen amen dia hoeto ambavaka ny zanakao hoeto ambavaka ny zanakao hoeto ambavaka ny vadinao dia ozy izy tonton hery teo hoe mba considéreo ny zavatra teneniny zareo mba considéreo tsy hoe milalao telefôny na kory izy dia hoe tsy mianatra rehefa miteny izy hoe mianatra dia mba safady tsy hoe mba inoy fa inoy le mba ino mantsy ohatrany hoe eny na tsinonao ara dia odio mitapo hoe inoy fa inoy considéreo marina ny zavatra teneniny amen dao tsika hitsangana dao merina ny voninahitra any amin'Andriamanitra isory Andriamanitra ny amin'ny fafahana eo am-pelatananao mety ariary folo mety ariary zato mety 3 millions mety 10 millions mety 100 millions mety amina miliara fa zao apetrao mihoatra Andriamanitra
noho ny fahafahana izay ampandalovina eo amin'ny fiainanao. Tenenao Andriamanitra hoe tsy hatoky vola, tsy hatoky arena, tsy hatoky vady, tsy hatoky karama, tsy hatoky promessa Jesosy fa enao ireriano ny tokoko a. Dia misaotra ny amin'ny témoignage izay nampandalovinao teto amin'ny fiainanay izay iainanay Jesosy tamin'ny alalan'ireo rahalahy sy anabavy, fa tsy navelanao izay hiankina amin'ny moyen, tsy navelanao izay hitoky amin'ny olona, tsy navelanao izay hitoky amin'ny karama, tsy navelanao izay hitoky amin'ny bonus, tsy navelanao izay hikatsaka an'izany, fa nasainao katsahana dia ny fahamarinanao aty anatinay. Misaotra Jesosy fa me misokatra amin'ny any anatinao ny aty anatinay tsirairay avy, me mandeha amin'ny fahamarinana izay Jesosy tsy manome vahana hirika lainga intsony na dia any mitsita maso ary, fa mametraka ambony lalandava ny fiombonana aminao. Misaotra Jesosy fa ianao no mampahita fity, ianao no miazona sy mampitombo ny any amin'ny posy tsy hita maso any Jesosy, fa tsy avelanao kosa izay ana ny amin'ny androany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahaizana, misaotra Jesosy ny amin'ny tolotsaina izay omenao ny ankizy tsirairay avy izay tonga eto sy ny zanaky ny asa fanompona ary ny zanaky ny vahoaka malagasy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay, ampio izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ino ny teny izay alokan'ny zanakay sy ny teny izay tenenin'ny vady aminay tsirairay avy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ampianaro lalandava izay hiankina aminao sy hatoky anao, dia mamerina ny voninahitra any aminao izay Jesosy ho anao mandrakizay zany. Amen. Andao tsika te-haka mafy raisantsika ampanampon'Andriamanitra. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo salama tsara daholo tsoro vavolombelona koa zany omaly zany misy fikarakarana taratasy nataon'esy pasteur Sandratra efa nikarakaraina maharitra ilay izy satria hoe voamaly. Rehefa tonga ny fotoana omaly dia tsy possible ilay izy satria tsy possible. Dia tena renao misy any anaty hoe maninona raha pitapitirina avy any ambany ilay hanina dia renao izy ange re. Toy izay tamin'ny pasteur Sandratra, io ne azo ataon'ilay ohatr' izao zay moa teneniko amin'ny pasteur azo ataon'ilay ohatr' izao io dia ohatr' izao aleo amin'izao dia ilay izy tsy hoe voninahitry n'Andriamanitra fa vao niteny an'izay dia niantso ilay olona hoe avinareo, tsy izay na hiantso na tsy antso ilay olona tsy any amin'izay ilay vavolombelona fa any amin'ilay fifaliana hoe tsy tafajoboka indray lahy tamin'iny aloha, voninahitra ho an'i Jesosy dia mba voatahiry ny fiadanam-po. Mankahery antsika fa isan'andro manao ny fomba rehetra ny fahavalo mba halavo anao, fa isa amin'ny isan-tsegondra ihany koa ny tompo manohana sy manampy akaiky ianao mba tsy ho lavo ianao. Possible ny fijoroana, azo atao ny mijoro. Asarato ny tananao dia omeo voninahitra Andriamanitra fa nisy herinandro anankiray vita indray teo mba ny fahasoavany feno famindrapony sy ny fahatsarana. Tsy ary hoe nety daholo izay natao tamin'iny semaine iny, tao ny asa, tao ny fikasana hoe aloranga bato dia mba misy bonus misy zavatra be dia be mifamoafao, fa eo Andriamanitra ary izy dia mendrika omeo voninahitra mandrakizay ho azy rery ny dera ny laza ny fankasitrahana, fa izy ny masina lehibe mamy indrindra tsara indrindra azy rery ny voninahitra hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Asarato ny fonao meo an'Andriamanitra ny fonao. Alleluia. Halleluja. Sandrato ny Stefan. Ianao ilay masina indrindra, ilay ambony narana rehetra, ilay tompony fahefana, ilay mendrika ody iray, mendrika any ankalazay. Masina ianao Jesosy manalo. Taranaka tonga kuka mirafirana wanzanakunja nalulalanantsik sirozayino azy mirafirana wanzanakunja Avindinja sile, beidinja amu, enara nare. Fianna,
mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fitantananao, ary manandratra anao zay ny amin'ny fahamasinanao, ny fahalebiazanao sy ny fiandriananao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy any Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety avy. Ilay vavolombelona njoroan'ny ny mpanompon'Andriamanitra teo sy le nilazaiko teo dia fatanteran'le teny ao bokin'ny Romanina hoe zay miara-miaritra amiko izy dia miara manamboninahitra aminy ihany koa. Ny mpampiakarakarainao tena ataon'ny olona aingana be mihitsy satria ianao tsy mba manomena manipinipy. Dia miara-milahatra eo ny le olona miara-milahatra aminao satria izy manipinipy ny azy vita ny arivan'iny. Ny ianao mierina ny rotaona mbola ohatran'ny ohatra hoe tsy mety vita izany foana. Zay le hoe miaritra. Satria afaka manota kely dia mivoaka le taratasy kely fotsiny ene. Avy eo mazina kalma fotsiny ianao. Fa ty teny aminao fa rehefa tonga ny jugement dernier otsika fon'Andriamanitra hoe test ty certificat de résidence amin'ny vidinao any fa hoany ty certificat de résidence ave dia mba ho aiza okeo. Satria tsy marina le izy. Ka hita tsy miresaka hoe taratasy ngeza be tena valeureux be fa na zavatra faran'izay kely sy bitika aza tenen'le olona ty tokony karakaraina to ka tiana hitandramy se zany ty zany tena ino hoe ay zay zany miaritra. Izy ne pastera tsy lafo tsy any amin'le vidina ne le resahako anao fa ny amin'le fonao mora latsaka ao anatin'le hoe asio kely fotsiny rangah dia mety io ianao mety miteny asio kely fa ny devoly nefa nanisy ianao kely tanatin'le izy tsy mampanina reto andao hiaritra reto. Mety mezan'ny olona hoe tena vendra ny reto mpivavaka reto taratasy tokony ho vita mena vola fotsiny mpikarakara dia vitako. Teneno akaikinao ny olona rehetra afaka manao an'izany hoe fa tsika tsy mahazo manao an'izany hoe na tsy voaka mihitsy ary ny taratasy hoe satria ho avy mpapakatra hoe tsy mahenteaka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Tantaraiko aminao fa ao anatin'io tena mifamaofao daholo hoe ndao ranga mitipina kely fotsiny dia fa mikipy kely ohatran'izay anao dia akipy ny tompo aminao koa masony efa tsy mijery anao tsony izy. Mahita fa misy olona hoe tompikarakara taratasy tonga eto izy androany maraina tia hanangana anao Andriamanitra mba tsy hisan'ny olona olavo ianao ao anatina fakapanahy animbanao ny mandrakizay anao satria maiky ianao amin'le taratasy. Izy ne pastera tena miatra manaina le taratasy. Ny ainao tsy eny am-pelantanan'le taratasy, ny ainao eny am-pelantanan' Jesosy. Amen. Dia ahoana zany raha tapaka le izy? Raha tapaka le izy dia zay zany ny sitrapon'i Jesosy. Fa raha tsy sitrapon'i Jesosy ny fahatapahany io na tsisy taratasy ary io tsy tapaka. Miaino ve tsika? Ary nizaniza mikarakaratasy andro amin'ny maraina tompony ombanao anamora n'izany fikarakaran'izany. Andry surprise tsara avy any ambavanao amin'ny vavolombelona izay amin'ny semaine ambony iny araiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa taratasy efa mataonany be ny karakaraina ohatra ny tsy hita be ny any fa nijoro ianao ho an'i Jesosy mahita fa hoasehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny loha hevitra irahantsika androany ifampahirezantsika indray miaraka amin'ny tompo dia nampitondraina ny lohateny hoe mahay miatrika avy amin'ny communion. Oza mety miteny hoe izy koa miverimberina foana le teo ary tsy haiko. Sy mihaino ve? Normal raha verina le iziko. Ny atongavako eto ny ampivadibadiako fotsiny le izy fa le toena angeny no averiko eto. Ho an'izay tena mihaino tsara. Raha tena mihaino tsara ianao dia efa latoriko tamin'ny mody etika dia zao indray dia faly ary nefa efa le nitenen'Andriamanitra tety any le izy. Manaitra Andriamanitra fa le izy tsy hoe nandre indray mandeha
fa izy Paoly zay mahasoa anareo anie ny teny averiny. Atao inona ke révision? Mpianatra zay manatrika eto. Atao inona ke révision? Satria izay nianarana hatramin'izay tsy arotadidy daholo. Ka doka eto misolo tena ny lanitra ampanao révision anao fa saison ny examen zao. Mba ho isan'ny afaka ianao rehefa mipotra l'examen amin'ny fiainana eo anoloanao. Alléluia. Romanina toko 9:7 arany atao anombokantsika. Mety hisy vaovao konefa anatin'ilay androany fa misy zavatra efa nianarantsika fa averin'ny tompo ilay izy mba ho tena assimilé ozy ny teny frantsay tena masaka. Nianaran'ny tompo ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandova an'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Ohatry ny ahoana ilay miatrika n'isan'andronao mba tsy hoe ianao rery no miatrika fa miatrika ianao miaraka amin'Andriamanitra fa indrindra avy amin'ny communion, avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Samy hafa be mihitsy ny hoe miatrika zavatra sarotra raha izay sy ny hoe miatrika zavatra sarotra miaraka amin'Andriamanitra ary hoy zay fa ty fahatelo ty miatrika zavatra sarotra miaraka amin'Andriamanitra avy niombona tamin'Andriamanitra. Ary zay le ho resahana amin'ity anio ity. Ny mahasoa antsika dia avy ao amin'ny fiombonana isika no miainga anao zavatra anankiray. Hoy Paoly apôstôly raha miara-miaritra aminy dia hiara-manamboninahitra aminy ihany koa. Ny fototry ny finoana dia voalaza ao amin'ny Hébreu 12:2 ozy izy ny teny hoe mibanjina mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana. Ny fijerenao an' Jesosy dia mila mahita an' Jesosy ianao tamin'izay nijaliany. Tenena kaikinao nijaly ho anao Jesosy hoe mba tsy jaly ianao avereny zay dia ataovy misy finoana sy fandraisan-dahatra ny anatinao, ataovy mavesatra tsara le zavatra teneninao, tsy hoe mampidina feo bena hoe manao Jesosy, tsy zay fa ny anatin'ny fonao mihitsy no manainga an'le izy. Avereno nijaly Jesosy ho anao hoe mba tsy jalianao ny fiombonana voalaza eto dia hoe miara-miaritra. Ny zavatra ny jaliany Jesosy dia tokony ho tsapanao ny lanjan'le fijaliany atonga anao ayanome lanja ny fisiny miaraka aminao. Ny olona manan-danja eo amin'ny fiainanao dia izay fantatrao fa namela marika teo amin'ny tantaram-piainanao. Ny olona manan-danja eo amin'ny fiainanao dia izay namela marika teo amin'ny tantaram-piainanao. Raha ny tokony ho izy zany dia tokony ho famille aloha reo mihaino tsara tsika dia avy eo mety misy pasteur na mety misy mpanompon'Andriamanitra. Satria mino fa tsika reto tsy hoe voatery aika dina fantatra an'i Jesosy hoe vao mipotsaka vata Jesosy fa nisy mpanompon'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra mety fantatrao mety tsy fantatrao fa nitondra ny teny ampafantatra anao hoe iza Jesosy. Miombona amin'ny fijaliany aloha isika. Zay mahatonga ny misy teny zay hoe fantatro izy, fantatro Jesosy sy ny herin'ny fitsanganany ary ny fiombonana amin'ny fijaliany. Mba tadiavy kely zay zavatany zalahy. Fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany. Ny communion
dia ianao miombona amin'izay nijaliany Jesosy, zany hoe tsapanao ny amafin'izay nijaliany sy ny aretany atonga anao ananatoky any anatinao any fa misy zavatra trehanao zay tsy maintsy tafavoaka eo ianao satria Jesosy niaritra ho anao. Filipiana 4:7 naran Jesosy, eny mba ho fantatro Jesosy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Niaritra diakapoka zao Jesosy tao amin'ny kianjany lapa amin'ny Pilato, tena ny kapoha miaramila Romanina faran'izay mafy be, nanaintaina, marary, naratra izy. Fa zay diakapoka zay dia fanasitranana ho anao. Ny fanasitranana ho anao zany tsy zavatra ho aninao fa fiaretan'i Jesosy mafy be ndray andro ho anao. Miombona amin'ny fijaliany aloha ianao satria matsiaro ianao fa nisy anankiray izay niaritra kapoka mamaivay ho anao. Ny olona tianao mety miaritra orana, hoe tena niaritra orana tao fa hakanao ohatra hoe ny dadanao ohatra na mamanao makanao avy mianatra dia avy be ilay orana dia miaritra ilay ray aman-dreny satria sarobidy aminy iny zanany iny. Mety miaritra orana ny ray aman-dreninao na mety hoe mpivady ihany koa, fa ny Jesosy eto niaritra fikapohana. Zany hoe arakaraky ny kapohana an Jesosy no misy fanasitranana voaomana ho an'izay rehetra tonga manatrika eto androany maraina. Ny endrika isehon'ilay fanasitranana rehefa mitranga rehefa avy eo dia tahak'izay niaina an Jesosy. Ozy izy hoe zay miara-miaritra amiko, zay miara-miaritra aminy azafady mba hiara-manambonahitra aminy ihany koa. Ohatry ny ahoana ny endriky ny fanasitranana afaka hitranga, calqué na référencé amin'ilay modèle an Jesosy, miverina ianao amin'izay niaina an Jesosy. Fa raha raparapa ny tarehany feno ratra ny vatany rehefa nitsangana tamaty izy tamin'ny andro fahatelo nanjavona daholo ny trasy akoatra ny olatra teo amin'ny tany anankiroa sy teo amin'ny tongony ary teo amin'ny lanovoany. Possible zany androany avy amin'ny fahatsapahanao Jesosy niaritra ho anao, misy fanasitranana ho anao ary niendrik'ilay fanasitranana tonga dia fanasitranana tanteraka hatramin'ny trasy manjavona. Androany maraina hitranga eto zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsangana avy eo Jesosy jerevana verina amin'ny laoniny tarehany, jerevana ny tanana verina amin'ny laoniny. Nefa zany tena faran'izay maratra sy gidagida be. Ka ninona gidagida ny ainanao androany maraina raisy zany teny za fa zay voninahitra ny ainan Jesosy efa nyteneniny fa iarahany aminao. Androany maraina isy restauration ambongadiny be ho an'izay rehetra manam-pahatsapana ny aina fijaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny fanantenanao zany tsy hoe sitrana kely dia ohatry mbola narary kely. Rehefa nitsodran'ny mpianany Jesosy ny Jaona 2:20 mipotra tampoka teo amin'ny tao ampovoan'ny salina taditsika zay tantara zay lahady maraina izy nitsangana, lahady ariva izy maika be to dia eo mpianatra. Dia tonga teo mpianatra izy dia inona ny teneny voalohany zay matadidy sy mahafantatra lesona? Fiadanana ho anareo. Dia ireo marika tsy ny teny izy hoe fiadanana ho anareo. Aloha ampidinika aloha ny tanako mafy ane ilay tamin'ny maraina. Tsisy an'izany. Satria ilay fitsanganana tamin'ny voninahitra teo tonga dia niala daholo ny fatigue, niala daholo ny zavatra rehetra, nitsara daholo ny fanantenana, verina amin'ny laoniny ny ozatra, verina amin'ny laoniny ny hoditra, verina amin'ny laoniny ny tension, verina amin'ny laoniny ny lalan-drasy ny zavatra rehetra ny anaty rehetra any. Tsy haiko hoe izy ianao tonga eto ary inona nitranga tany amin'ny passé anao, azo hareniny zany, azo hatsangana zany, azo haverina amin'ny laoniny zany. Ohatra n'ilay nitsanganan Jesosy tsisy trasy. Manaiky ve nefa ianao? So dia ilay Jesosy anangana anao mihitsy indray nitezeranao. Nefa izy no anao an'ilay izy ary izy no amita an'ilay izy. Ka ilay izy anie pasteur misy zavatra tsy azo koa tsy amin'ilay ataon'i Jesosy. Dia izao no lesona ambany meny misaora amin'ny zavatra rehetra. Ne pasteur koa zany foana hitanao amin'izay, zany foana no etiko eto, misaora amin'ny zavatra rehetra. Satria izany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy sitrapon'Andriamanitra ho foronporona hoe tondrahako lavo marina any tendrombohitra dia tataony ihany. Tsy zany sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra. Tena akaikinao ilay zavatra tsy tianao ino hoe ilay tany amin'ny lasanao ino hoe ilay tsy nangatahanao ino hoe
le tsy ekeny sainao ino hoe matoky ny fahatsaran'Andriamanitra hoe matory reny ny tranga hoe misy zavatra tsara lavitra ao ambadika kely ao hoe avy reny misy zavatra tsara lavitra ao ambadika kely ao hoe avy reny misy zavatra tsara lavitra hoe ao ambadika kely ao tsy mba enteka ao an'Andriamanitra zay fahatsaran'Andriamanitra zay ny mbola mampijoro antsika mandrakandroany fa tsy ny fahatsarany zavatra trehantsika ataontsika raha samy tany saina izy koa ny teheniny ianao eo ny anary teva tsy hita koa zay anaovana azy ko ny anao koa mbola hoentsika izy hoeto eo amin'ny tompony ianao za koa hitondra ny fa ifanampitsika iarivavaka fa zay mitranga androany ao aza taitra fa le Andriamanitra tsara manomana zavatra tsara afaka mampitsomaty any zavatra tsara ny fiafaranao tsy maintsy ho tsara amin'ny anaran'i Jesosy zay mahatonga antsika mifovo maraina alleloia androany ray misy zavatra tsara ndray zao androany amin'io tsisy hoe feo tsy misy tsy ompeo hoe nisy ny antso omaly hoe tonga avy amin'ny trambokin'olona rapitsy fa tonga dia tena omeko ny tena tsisy an'izay fa ny fahafantarana ho an'Andriamanitra dia matoky ianao ny anaty any hoe ndry Jesosy misy zavatra tsara homaninao indray zao ao ambadiky ny zavatra tsy nahomby iny Jesosy rery ny afaka mampitraka anao amin'izany fahamarinany teniny zany ninninona manjo anao dia ampaheren'izay rehetra tonga manatrika eto mety misy zavatra tsy eken'ny sainao hoe teo amin'i Jesosy fa manana lalana izy ary izy ny afaka manasitrana anao tsy voatery ho hitam-panazavana daholo fa ny zavatra sura na tsy voazava ary tsara tsy voatery ho zavaina aminao ohatry ny ahoana ny fandrahoana sakafo hoany fotsiny fa tsara io fa ahoana marina kitay ohatry ny ahoana ny nandrahoana azy dia ahoana ny température aiza hoe le miakatra tsara ve ny température teo tsy ny rarainao an'izany alaivo ny sotro dia hoany efa eo aminao hoany fotsiny fa tsara le izy sy miaino ve tahaka izay ny ainan'i Jesosy no iainantsika raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia afaka no atsangan'Andriamanitra ny fiainanao tsisy trasy ny fiasan'Andriamanitra androany zao mety misy olona marary eto anasitrana anao tompo androany maraina dia mifanantenana ao anaty to dia sokafo ny vision ohatran'le ny ainan'i Jesosy no afaka iainako avy amin'izay ny aretany izy ny kapohana zany sitrana ary ny endrik'isy olona fanasitranana tonga dia tsisy trasy rehefa nitsangana izy tsy hoe raha isao fiadanana petera orokely aloha fa tena mafy ane le azy mba fantatra moa firikilao iny tena mafy ane le izy fa nesoron'Andriamanitra androany maraina mampatsiaro anao fa eo am-pelatanan'i Jesosy ny zavatra rehetra possible ny fiainanao sy ny fananganana ny fiainanao afaka ny hositrana ianao androany maraina fa jareo fa ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ianao sitrana aloha fa ianao le miombona aminy ianao manome lanja hoe ndro zao ny aretan'ny tompo zao ho fanasitranana zay ny tena misy vesatra ara-pifandraisana ianao le mba matsiaro hoe andray re zany ny aretany ho ahy dia iny miteraka ny anaty fahatsapana ahafahanao manome voninahitran'Andriamanitra sy manome lanja an'Andriamanitra tsy avy amin'ny zavatra mitranga tsy avy amin'ny zavatra tsy mbola mitranga fa avy amin'ny fahatserovanao zay ny aretany ho anao miombona voninahitra amin'i Jesosy isika Jesosy nitsangana toy ny niaraka tamin'ny vatana vaovao ankoatran'ilay olatra teo amin'ny tanany sy ny tongony ary teo amin'ny lany voany ny fomba fiatrehantsika azy amin'ny finoana dia ny saintsika manaiky fa efa vita ny zavatra rehetra resahanao amin'ny tompo ny fomba fanaovana n'le asa-panasitranana miaraka amin'ny tompo dia ozy izy Jesosy rehefa tonga nasitrana raha zazavavy miarena izy tsy niteny hoe raha zazavavy miverena amin'ny fiainana fa ozy izy raha zazavavy miarena tonga dia miresaka amin'ilay zazavavy maty Jesosy toy ny zazavavy efa velona zavatra anankifito ny voalaza anatin'izany introduction resaka izany dia hoaveriko vetivety mba ho azontsika tsara voalohany avy ao amin'ny communion ntsika ny mahatsapa ny fototra iaingany ny fanantenantsika raha nytaniana zao ianao hoe mino ve ianao fa manasitrana Andriamanitra dia mino aho mino ve ianao fa afaka nasitrana anao Andriamanitra androany maraina mino aho fa maninona ianao no miteny fa afaka ny hositrana ianao androany maraina dia mivalana satria Jesosy efa nikapohana tandremo zany sao dia diso mivalina hoe satria pastera mahay mivavaka
satria tamin'ny hery ny vavaka teto dia efa nisy sitrana tia nijoro avolombelona dia nisy sitrana fa mbola tsy nijoro avolombelona kory zareo fa ato izy zao dia mijoro ianao rehefa avy eo averenao an' Jesosy ilay voninahitra fa tsy olombelona eny mihitsika voninahitra eto misy fampandresena eny ao ambadiky ny rahan' Jesosy sy ny teny filazana azy ozy ny boky ny apokalipsia dia zao mahatonga antsika ana fanantenana fa possible amin'ny fanasitranana tsy mifahitantsika vokatra be diabe tany amin'ny croisade hatramin'izay hoe tany amin'ny croisade voatononona fotsiny ny anaran'i Jesosy tsy maintsy misy fanasitranana eto zao ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana tsy avy amin'izay fa avy amin'ny fiverenanao amin'izay niaretan'i Jesosy satria Jesosy niaritra possible amin'ny fanasitranana tena hoe kaikinao satria Jesosy niaritra hoe dia possible amin'ny fanasitranana hoe miombontsika amin'izay niaretan'i Jesosy ary miombontsika amin'izay endrika isehoan'ilay fandresena avy eo satria arak'ilay voalaza teo nitsangana tsy nisy trasy Jesosy nefa voakapoka nitsikiza fa misy zavatra azy tonga dia averina ohatry ny taloha eo amin'ny fiainam-pahasalamanao sy eo amin'ny fiainam-pahasalamana izay entinao mambavaka amin'ity andro anio ity misy karazana toetra nefa hitatazanao an'ilay cadeau raha vao tsy anananao ilay toetra mety ho voarainao ihany ilay vokatra tsy ilay vokatra fa le gift io tsara ny mahatonga an'Andriamanitra tery mampianatra antsika momba ny toetrany tsy dia loatra eo ampandraisana an'izay avy aminy fa ny ahafahantsika mitahiry izay avy aminy ny sosian'ny olona zao dia hoe ahoana no azahoako fa tiako ho fantatrao fa ren'Andriamanitra ahoana ny tehirizanao an'ilay zavatra omeny androany zay mahatonga Jesosy ny teny hoe aza manota intsony ozy izy ndrao hiverina aminao ny ratsy kokoa no le teo zany hoe ny mamotsitra n'ilay fanasitranana mora fa ny mitahiry an'ilay izy mila tonga saina ianao mamoaka toetra tsara avy amin'ny toetra tsara no hitehirizanao lay trésor omen'Andriamanitra zay mahatonga Jesosy miteny hoe ny olona tsara fanahy ozy izy no mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsara mba voaina zay zafady rahalahy avy amin'ny fahatsaram-panahy no hitehirizanao an'izay omen'Andriamanitra anao naran'i Jesosy ny rakitra tsara no amohan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara ary ny rakitra ratsy kosa no amohan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy Matthieu 12:5-10 proprisétaire teneno kaikinao afaka handray ianao andro amaraina hoe teneno izy afaka handray zavatra ianao andro amaraina hoe dia paherezo izy manan-javatra omenanao Andriamanitra hoe fa zao hoe mbo atao voatra izay mihitsy fa zao hoe ainao ve mitahiry an'ilay izy hoe be dia be ny zavatra teo amin'ny fiainantsika nomen'Andriamanitra fa tsy voatahirintsika na tonga andreny tsy voatahiry toetra fa mahita fahoriana ty fotoana fanairin'Andriamanitra ity ninona omeny anao sy izay efa nomeny anao ho voatahiry zany ho rakitra tsara eo amin'ny fiainanao tsotra be ny tenenin' Jesosy ny olona tsara fanahy tenenina eo akaikinao ny olona tsara fanahy no mahay mitahiry hoe avereno ny olona tsara fanahy no mahay mitahiry hoe hitanao amin'izay fa toetra le izy ary resaka fanasitranana ny resahantsika dia Jesosy ny tena amin'ny asan'ny apôstôly 7:30 ozy izy ny tenin'Andriamanitra mirakitra momba an'i Jesosy hoe Jesosy Kristy izay nisoron'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery nandendeha nanao soa sy nanasitrana ny programan'i Jesosy rehefa mandendeha dia mandendeha manao tsara izy mandendeha maneho toetra tsara ny amin'izay alehany tsika rehefa mandendeha dia mitsangatsangana ohatra tamin'ilay antidiopaka mandendeha mitsangatsangana mandendeha makamaka rivotra fa ny Jesosy mandendeha maneho toetra tsara ary avy amin'ilay toetra tsara le fanaovan-tsoa le voalaza hoe asan'ny apôstôly 10:38 andendeha hanao soa manasitrana ny olona tsara fanahy miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fanasitranana hiatrika croisade tsika ok anao ho tsara fanahy rehefa misy olona marary tonga eo aminao mba fan'Andriamanitra miara-miasa amin'ny fahatsaram-panahinao
anasitranan'Andriamanitra n'izay olona izay. Ho anao izay tonga eto koa raha ianao ilay te ho sitrana, Andriamanitra te hitan'ilay fanasitranana izay omeny ho ampiasainao amin'ny fahatsara-panahy, ho ampiasainao amin'ny fahatsara-toetra. Misy fotoana zany miteny olona hoe tsy le fanasitrana avy amin'i Jesosy ananga tsy maharitra. Excuse zao zay. Ahilika any amin'i Jesosy indray le Jesosy ny kapohana manasitrana indray zany ny tenenina fa manana produit fake. Ohatran'ny hoe kopia le fanasitranana. Nefa le olona mandray no tsy ampitoetra tsara dia tsy voatahiry. Nanome ihany Andriamanitra fa tsy voatahiry le izy. Zao ary. Ny fahakizitinana toetra ratsy. Ny fahakizitinana miteraka aretina tension. Tonga eto ianao androany sitrana amin'ny tension anao, tonga dia réglen'Andriamanitra ny tension ny ambany, apoekary, ny ambony, ampidiny, tonga dia stable. Tonga dia reno mihitsy hoe en forme là. Mody any an-trano ianao mikizitina indray. Dia gaga ianao avy eo miaka-midina indray ny tension. Ifindra fiangonana afa tsy mana. Dia anao an'izay impira ianao ka ifindrafindra ho aiza hatramin'ny oviana nefa ianao kizitina no mahatonga izy tsy voatahiry fa tsy hoe Andriamanitra ny manome tsipotipotika. Hitanareo ve ilay zavatra mila esorina? Le any anatintsika diso mihitsy hoe ianona ny diso, Andriamanitra ny diso. Le zavatra omen'Andriamanitra koa dia ohatra ny tsy maharitra. Sira ve ianao? Maharitra io ka. Fa tsy maintsy olona tsara toetra kosa nefa no mitsena an'ilay izy sy mitahiry an'ilay izy. Aza vela izy fahasoavana votsitra tsony eo amin'ny fiainanao manomboka androany. Ataovy tonga saina hoe raha vao ratsy toetra eto misy zavatra very indray, ianao mihitsy ataovy miteny rery ohatr' izany raha vao hitanao hoe iny fa mitady ohatry no ratsiratsy toetra kely eny tsefatsefa-piainana iny. Avereno, very eto indray ny zavatra raha vao ratsy toetra. Averenao zay isa roa telo. Very eto indray ny zavatra raha vao ratsy toetra. Avereno, very eto indray ny zavatra raha vao ratsy toetra. Tsofoka anatina birao ianao. Efa mba manao tsara toetra zay fa tianao mba hivoaka le taratasy. Dia manao tsara toetra ianao, mivavaka tsara, mifantoka, malemy fanahy tsara. Voaka le taratasy. Lasa ianao miritina tsy misaotra akory. Ozy le olona averena iny taratasy iny. Hitanao, nomeny ihany le izy fa lasa tsy maharitra satria tsy mahay miaina ianao. Ny saitsika dia miara-miasa amin'Andriamanitra satria ao amin'ny saina no manaiky ary ao amin'ny saina no tsy manaiky. Efa vita le fanasitrana satria Jesosy ary efa nkapohana. Tena kaikinao, efa vita ny fanasitrana fa Jesosy efa nkapohana. Efa vita ny fandresena hoe satria Jesosy nanaiky ho resy ho anao hoe ianao zany mandray fandresena vonona hoe tsy ianao no misasatra hoe fa mifantoka amin'ny Jesosy ianao dia mifandreseny no iainanao hoe. Amen. Efa vita, efa vonona, tsy zavatra vao atao na vao hoetsehana fa zavatra efa azo raisina fotsiny. Raha mijerytsika ny Jona 1:20 tantaran'i Jesosy namangy ny tokantrano Maria sy Marta ary Lazarosy izay narary maty dia nalevina. Dia hozy izy Jesosy mampiasa teny izy anankitelo ny resaka teo communion, fruit dia saina. Communion miombona ianao fa nikapohana izy. Fruit tsara toetra ianao. Saina efa vita le izy. Manaraka tsara daholo vava amin'izay zao tonga dia nitenen'i Jesosy vao niaona tamin'ny Marta hitsangana ny adahanao, tonga dia niteneniny izay tiany hitranga. Tika ianao hiteny sitrana ny aretina hoe afaka ny rofo hoe mitsahatra amin'ny fanantenana hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ny confession ny vavanao dia miteny, mikonty, mavesatra, manandanja satria izay afafinao no jinjainao. Tandremo ny zavatra teneninao. Fadimy, teo ampiatrehany Jesosy sy ny teny hoe Lazarosy, aoko velona ianao. Fonozy izy mivoaly efa velona. Na ny zavatra tenentsika izany misy fotoana hita ihany ohatry ny finoana dia ohatry ny finonom-po tsy haiko ohatry
ohatry manao zao zany ohatry hoe misy tena ohatry hoe mihiny be dia ohatry misy tena ohatry hoe ohatry tsy mihiny indray dia ohatry manao zao ilay izy. Fa teto Jesosy modèle Jésus mantsy nijerentsika tonga teo amin'ny fasany Jesosy tsy niteny hoe Lazarosy iverina ikorina ny ranao, iverina isokatra amin'ny masonao, iverina itsiro ny volonao. La SVT elabe raha zay natao teo biolojia. Ananina ny ozatrao, ananina ny taovanao. Dia mety misy mpianatra miteny hoe adino ny tsinay, velona ny tsinainao. Ny ray mandeha Jesosy no teny hoeny pasana hitsangana ny anadahanao. Mino fa tamin'iny efa nitsangana tao i Lazarosy. Esoro ny vato izy dia zao teniny amin'izay mivoa tao le efa velona tetsy. Inona na tonga Jesosy tonga teo? Nalailao Lazarosy ve izy? Teny aminao fa eo amin'ny Lazarosy foana izy. Nalailao Maria sy Marta ve izy? Teny aminao fa Jesosy mahafantatra fa rehefa tsy tranony eto dia misy tsara lavitra ato. Zay ngely izy. Inona keny nangatahany Maria sy Marta mba hositranonao an-trano ny Lazarosy fa mafy loatra mifanenjena hoe narary ihany reto ny mpitory filazany tsara. Ry mpivavaky, ry zareo mpamonjy sabotsy ao amin'ny trampokony marary any ireo e. Dia mainy endimboanjo Maria sy Marta mba sitrano zao mba ho hitan zareo mba samedi matin amin'ny fito mantsy manomboka le fotoana eto dia mba amin'ny enina sasany sitrana izy. Amin'izay tarafy ny voisin rehetra hoe wow, aizy nareo no mivavaka, izy amin'ny pastera anareo, zay koa anaraka anareo. Zany nandran'ray Maria sy Marta. Tamin'ny fito nialaina mihitsy Lazarosy. Sady tsy tafavavaka miatrika zavatra mafy be ao an-trano. Ny atitydiny izy miravavy koa diso. Teneny Jesosy hoe marary le tianao. Dia iny koa Jesosy namaly avany. Teneny ry zareo fa mbola tsy hoanony izy. Le kapiteny Romanina nanety tena tsy niteny hoe teneno fa izy tenany mihitsy ny tonga teo hoe Tompo mila anao ah. Teo izy Jesosy, zany ilainao ho any aminao ah. Zay natao Maria sy Marta ny navaliny Jesosy. Messager ny rano, messager koa naveriny. Ary mbola nitoetra indroa andro teo Jesosy. Jereva ny Lazarosy. Tomokoaka, velo io ka, velo io e. Kohaka. Nika tamiko amin'izay, nialaina amin'izay, maty amin'izay. Fatatsika amin'ny tantara. Fa raha ny tiany Maria sy Marta dia mba ho sitrany Lazarosy. Fantao amin'ny programan'Andriamanitra, aleo izy maty. Mba ho alevina, zay vao hatsangana. Satria ny planin'Andriamanitra ho ambadika le zavatra velany hitranga. Tsy Maria sy Marta ho ampaherezina, fa ny jiosy eran'ny tanàna ho taitra, fa Jesosy lay izy. Ao ambadiky ny zavatra angatahantsika andro amin'ny maraina, le zavatra efa vita io miombona ho objectif amin'Andriamanitra, fa ny objectif amin'Andriamanitra tsy anao, fa olona be dia be mitaratra anao ho vonjeny amin'ny alalan'ny fanekenao an'le programa. Famonjem-panano mahatonga an' Jesosy niaritra hoe avelao ho faty mba ho atsangana, fa samy hafa mihitsy ny hoe tonga eto zany Lazarosy dia voninahitra n'Andriamanitra fa Lazarosy ny anarako. Dia nisy taona zany kohaka be mihitsy fa sitrany terahin' Jesosy. Na réaction ianao tsy miteka koa, ny hainao io tsy miteka akory. Koa maka ny jiosy tamin'izany. Fa rehefa tonga avy Lazarosy ny anarako, efa maty ary reto, efa loza rehefa na ny jiosy ary miheno maninona hony. Dia tena tsaroko mihitsy ny efa mipika masika dia zay. Tonga dia tsy zavatra henoko tsony mihitsy reto. Tsy haiko hoe afrina amin'ny tao, avy tao ny tantareny zareo ohatry zao, fa tsy haiko hoe naninona fa nahery feo tamika hoe Lazara, zay sisa ny henoko. Be ny jiosy nanatrika an'izany zay, nahita an'izany zay, tsy mandaingo io lehilahy io. Tena zany mihitsy. Jereo tsara fa na ny réaction ray tanàna ary tsy mitovy. Hitanao mahatonga an'Andriamanitra tsy tonga dia mamaly eo le materenao. Misy ray tanàna ciblen'Andriamanitra ao ambadika le planina tsara lavitra. Mandrakandro any Andriamanitra tia famonjena. Ary ianao
ny aloha rehefa misy fahagagana andro marina dia efa milamina. Dia andro antsika mianatra fa mialohan'ilay fahagagana miombona amin'Andriamanitra amin'ny mampamonjy azy. Mba aoka ianao alahelo ny fanahy mpiara-miasa aminao. Be dia be ny mpiara-miasa aminao amin'ny orinasa tsy any Jesosy, tsy manana an Jesosy, mikorosofana ho any amin'ny elo ny fiainany. Dia misy taona ny asako ny fitaiko toriky ny anaran'i Jesosy, misy Jesosy. Tsy nandray izy, efa nitory Ianao nefa mba mila miinsiste kely, mba mampiasa méthode. Ianao kosa tonga le olona efa le olona tena miasa be amin'ny ordinateur tonga avy ianao. Vereny amin'ny elo fa tsy mandray an Jesosy dia zao Ka le olona ary mbola anatin'le tsy any mihitsiny. Mba miditra ianao dia ahoana an'le asa hoe mafy ary ty ordinateur ty zany tsy mandeha raha vao tsisy miprogramme na micodé ohatran'izao mihitsy ny fiainantsika raha vao tsy programmen'Andriamanitra sy codé tafiditra. Fa ina tianao tenenina misy ny Windows ny ordinateur fa misy ny Get of Heaven. Eto misy miteny pasteur ty tena mahay miresaka fanamasina amina ny mehanao an'izany fa tsy hoe za mahay miresaka ka. Mandeha anao ndray misy olona eo le mpanao soudure reny ahoana reny ampidirana an Jesosy eto eo izy manamboatra ny fatana sy aniny eo. Fatareo ve ny tenenin Jesosy rahalahy? Inona teneniny? Zao ny teneniny hoe arindry izao momba anao mandrakariva mba raha tonga ny fatapera an'izao tontolo zao. Dia mba ampidirina le izy. Hitanareo ve le fa tsy tonga avana tonga dia hoe very ianao. Raha tsy inona kosa izy koa dia tampitahorinao very. Ny objectif an Jesosy na tonga ny Lazarosy tsy tonga dia nisitraniny. Raha nisitraniny tao an-trano Marisy Marta ny nandihy. Tonga dia dainsa be ny Marisy Marta ary dainsa tao an-trano tsisy nahita. Tsy karery. Dia rehefa misy misone ding-dong. Ahoana izay? Masava ve Lazarosy? Sitran'izy voninahitry ny tomboka. Fa teo amin'ny fasana amin'izay vao iny Lazarosy na olona le tsy mandihy reny ary lasa nanao an'izao. Le impact ny tian'Andriamanitra ho saintsainao misible olona be dia be mba ho tonga ao aminy tahaka ny tondrananao ao aminy ny Andriamanitra ao. Miombona objectif famonjam-panahy miaraka amin'ny Jesosy. Raha izy ty teny ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsisy overina reo mianakavy. Tsisy overina ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy overina ny fianakavianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Atomboka any amin'ny ray aman-dreny be, ray aman-dreny, praitapo, rafozana, vinanto, izay fiantsoanao azy eo, cousin, cousine, toto fara, izy daholo ao anatinao. Tsisy overina reny rehefa manaiky ianao, iombona fifaliana amin'Andriamanitra, ahita fanahy manota, ibebaka, voavonjy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha izy ty tsisy overina mpiara-mianatra aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha izy tsisy overina mpiara-miasa aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha izy ty teny ty tsisy overina mpifanolo-bodorindrina aminareo voisin dikan'izany. Fa tsy hoe échangeur de fesses. Voisin mpifanolo. Tenenao akaikinao tsy hainao rery ny tiany vonjena hoe. Tenenao zany izy tiany Jesosy ianao hoe fa tsy hainao rery ny tiany vonjena. Eto tsy misy olona mietretsy raha mba za aloha ny vonjena aloha fa tsy niafy zany. Izay mihitsy le diso. Raha vao misainanao ianao dia tsy marisika Andriamanitra. Fa raha vao misaina ny hafa ianao dia misainanao Andriamanitra. Fa maninona Lazarosy no natsangana. Jaune 12:2. Inona le vision? Ny confession hitsangana eny adahanao. Ny commandement mivoa tao. Ny objectif voavonjy ny jiosy sy ny mpitazana ary izay miteny fa tsy misy zany. Fa inona ny vision tao am-pony Jesosy ananganany any Lazarosy? Misy te aheno ve? Sady dia vavaka ao marary dia samy miala dia tsofina rano dia hohanina ny anina. Misy te aheno ve? Raise up your hands. Atsangano kely ny tananao hoe. Shafady tafateny anglisy kely. Amin'ny anaran'i Jesosy. Asiko introduction. Ary Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty.
satria nanao fanasana ho an'i Jesosy tao a Betania Maria sy Marta ny nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-mipetraka nihinana taminy. Hozy Jesosy tsy maintsy hatsangana fa misy latabatra. Tsy resakanina lava koa no ataontsika eto fa izay mihitsy vérité biblika androany. Mahatonga ny Lazarosy navoaka tsy hoe andeha hilalao fa iray latabatra. Hitanao ve ny importance en communion sy ny tokony iombonantsika amin'i Jesosy eo amin'ny latabatra ny fanasany. Satria ny antony hananganana anao amin'ny andro farany, araka ny teniny hoe izay mihinana, Jaona 6:54 azafady, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Fa maninona Jesosy no hanangana anao amin'ny andro farany? Satria misy latabatra iraisanao aminy ao aorianan'le fananganana anao. Tsisy faly ve amin'le latabatra voaomany? Noho ny amin'le latabatra ny namoahany Jesosy any Lazarosy tao. Le vision tao pony, mbola tsy maintsy miray latabatra izay. Ka tiako ho fantatrao fa matoa Jesosy hanangana anao. Luc 22:28-30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo naharitra nanaraka tamin'ny fakapanahy niatra tamiko. Ohatrany tamin'ilay dossier sika hoe naovana vola dia naharitra tsika. Halleluia. Ohatranao ihany koa. Enoko ny maharitra e. Enoko fa tsy mijoro volombelona fa enoko ny miatrika any e. Ira koa nijoro menatra be asa menatra ka mijoro ho an'i Jesosy. Zaho Jesosy dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendreny raiko ho atsangako nareo amin'ny andro farany, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenena 12. Natsangan'i Jesosy Lazarosy satria mbola iray latabatra aminy. Ny raison'le résurrection zany latabatra. Ao amin'ny fandraisantsika no misitraka fananganana, satria le mofo sy divay, eno tsara, le mofo sy divay nofon'i Jesosy sy rahan'i Jesosy miditra ao anatinao, matière première, akora fototra iaingan'ny fanamasina ananganana anao vaovao. Tsy tia nofonao ty le ho atsangany, fa le fandraisana nohaninao sy nysotronao no iaingan'ny fanamasina nomezana anao tena vaovao, vatana vaovao, dia ny objectif ao ambadika izay anepon'Andriamanitra, satria mbola iray latabatra amin'i Jesosy ianao. Nizaniza tsy mahazo tomona manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy nitsofoko rano anao, fa ao ambadiky ny fanasitranana mba hiakatra eny ambony latabatra. Dikan'izay misy zavatra ao averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ao anatin'ity fotoana marain'ity amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Ny zavatra hitan'i Jesosy ho an'ny olona mila fananganana, satria iray latabatra aminy, hiombona aminy. Ny tenin'i Jesosy dia hoe hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro, fa tsy hoe eo amin'ny latabatra izay asaiko velarany Gabriel ho ataoko feno zavatra, fa eo nareo misakafo fa za tsy eo. Avereny hoe non, tsy izay ilay izy hoe, fa izy mihitsy ny eo hoe, ary ny mampatsiro an'ilay latabatra hoe satria eo izy hoe. Tsy hoe anandrana inona latabatra ianao fa ny tiako atongavana ny fahamamiana ao ambadika le fanasana, tsy le fanasana fa le mpanasa. Saintsaina hoe misy miinvité anao hoe pasteur tena miinvité anao zay, wow, aiza le toerana, ao fa etsy ananina ohatrao dia tongava fa miaraka tsika. Dia za miaraka amin'ny angady sy ny arina, miaraka amin'ny vilia sy ny sotro, tonga nafaranako, tonga ao atsoina telefona hoe tsy afaka tango zay pasteur, fa ao to dia ho any rery hainao no ataoko, lasa mody, satria tsy le sakafo no tongavako eo, fa ianao miinvité sy mihaino ve? Exemple lafare, invité amin'ny anniversaire ianao, hitranga zany ato ato. Ianao koa manao anniversaire dia mba invité ny hafa koa hitranga koa zay amin'ny anaran'i Jesosy. Efa ely zay. Tonga amin'ilay fety anao zany falifaly efa manao an'ilay satroka kely efa mba le tonga ao dia miteny tamika ilay ray aman-dren'ilay ankizy hoe noho ny amin'ny fandaminana dia lasa tany an-dafy tamin'ny maraina izy.
dia mino fa le zavatra tsofinao satria natongavanao tsy eona amin'le ray aman-dreniny fa eona amin'le ankizy namanao tompona anniversaire miinvité anao fa ho an'ny saikanina aloha tsy misaina an'izany dia mandeha misakafo avoatsany. Mampatsara an'ity latabatra ity Jesosy mba tondro maso fa tianao ve le mofo io ny zanako telizika fa za aloha tena nitsika mofo asinany tena azonao ve zany zay tsy mahazo an'izay resaka zay tsy ahazo an'izay. Ny ana le mofo sokafana ampidirina atsofoka akatona atao an'izao dia asiny an'le mamay be iny zany ny ana ny eritrereto fa tsy io ve izy fa tsika aloha tena mifantoka tsara rehefa manao ny ana rehefa avy eo fa anairako anao hoe ny tena mampasarobidy an'ity le fiarahantsika ety. Ny anareo aloha tsy haiko fa ny ana aloha be dia be ny zioako hoe alleloia ny anao le kely dikan'izay tsy iny zany le izy tsy ny akeliny iny fa le Jesosy eto mihitsy miinvité anao sy le miaraka aminao. Le Jesosy eto mihitsy le izy. Alleluia! Aoka isika ikamafe alleluia! Rehefa le fivadikanina ndray mba tantareko anao. Rehefa le jeune be le tena le ila be za masoandro zany vao miletika. Zary Josoa. Ay tsy ilaina ke Josoa ka maika ke miantona ke moa vao eo izy. Isaia ke ny ilaina mba ampikatona aingana an'le izy. Rehefa le adivy iletika amin'izay masoandro dia le hoe anao fandraisana amin'izay tsika ry mpiara-manompo. Ny ao an-tsainao na ranjon'ny tompo ary amin'izao laniko. Le mofo be anankiray zany tsy haiko raha azonao ve ty tsy azonao. Tenenino akaikinao tsy le sakafo le izy hoe fa Jesosy eto hoe dia teneno tsy ny abetsahan'le izy hoe fa le izy avy amin' Jesosy hoe nofon' Jesosy hoe sy rahan' Jesosy. Mety hogaga ianao fa mety pitiny kely fotsiny voatelinao fa tonga dia misy renouvellement ny amin'ny rahanao ray manontolo avy amin'ny rahan' Jesosy sonao ary zay nitrangadro amaraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vena masa sy manakera avy a Nazareta. Mety anatin'le hoe raiso hany tia ny tenako izay mivakina dia rehefa le namakina anao zany le mafana fo mihitsy ny herin'ny Samson nanao makiko any vaky daholo le mofo ray manontolo latsaka amin'ny tany potiny kesy ny tananao menatra ianao hiantso amin'ny paster Vilola hoe mila mofo indray dia heretanao le izy dia pito mofo kely iny no haninao fa tia teny aminao ampiny anasitrana ny tissu amin'ny cellule ao anatin'ny vatanao anongotra ny cellule cancéreuse ao anatinao hitondra fanasitrana hitondra famelobelomana ohatra tsy mampino anao zany fa zany nitranga eto andro amaraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Satria le mofo tsy mofo le hitanao any amin'ny any rehefa avy amin'ny Jesosy ny teneniny hoe nofoko io. Rehefa miteny Andriamanitra hoe misy mazava ao. Rehefa miteny hoe nofoko ty dia lasa nofony iny. Ary fantany fa ianao mora kriko dia tsy totikaina nataony hoe tiany hena manta fa mofo nataony fanoharana tiany nofoko tiany rako. Dia rehefa mihinana sy misotra ianao dia misy zavatra mikorina any anatinao any zay tsy namboleny ray rehetra ongotana indray amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy mandehandeha amin'ny lohany any anatinao esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny mamelatra ny latabatra mba hiombonanao amin'iny. Zay mahatonga antsika tsy mipetraka intsony eo amin'ny latabatra ny demonia. Korintiana 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo misotra amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia nareo. Tia kapoakan'i Jesosy, misy kapoaky ny devoly zay mila janonao. Ny ampara kapoaky ny devoly fa tsy apozinao. Any amin'ny fivoriana ohatra menatra ianao. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Ratsy misotro toaka satria ny toaka velarin'ny devoly eo amin'ny latabany. Efesiana 5:18 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy aza mamindovay nareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy dia aoko fenona ny fanahy.
rehefa sotroinao le toka avy amin'ny latabatry ny demonia dia misy fioara-pe fiara-pafinaretana tsy izy entin'izay. Ny olona manotany hoe mahita plezira e, fa plezira mahavery. Fantara fa tsy hoe tena hoe izy ny ohatra mangidy fotony tsy hay hoe manina, misy zavatra tiany eo zay mahatonga mbola ataony iny. Tandremo ny pleziranao fo izy ny ten'Andriamanitra raha vao mamy divay ozy izy dia misy fanaranam-po amin'izay ratsy, misy plezira mitosatosaka amin'izay ratsy. Mitondra ny olona ho amin'ny fioara-pe fiara-nofo ara-pilana ny latabatry ny demonia rehefa eken'ny olona misotro an'iny. Plezira ratsy mahavery. Obolona 21:17 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe zay tia fanaranam-po dia olona alahelo, ary zay tia divay sy diloilo tsy mba hanan-karena. Le resahany eto tsy hanan-karena vola sy fananana fa tsy mba hanan-karena Andriamanitra, tsy mba ho feno Andriamanitra. Isaia 28:8 amin'ny anaran'i Jesosy, feno loto ny latabatra rehetra. Inona moa dikany hoe lo? Tsy hoe la tête fa lo, hoe nandoa. Zavatra efa navoaka. Sanatria averina zay mahatonga antsika tsy tokony hiverina amin'ny fahotana sy fahazaran-dratsy. Latabatry ny demonia misy lo iny tadiaviny averiny ampidirina anatinao, efa nafahany ianao, mijoro tsara eo amin'izay toerana nanafahany ianao. Fa raha vitany nanangana anao raha sendra lavo, vitany mitahiry ianao mijoro ary tsy ho lavo zany intsony eo amin'ny androm-piainanao miaraka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Avy any hoe possible zany, possible tsy lavo tsony aho hoe sady anao ny raha voalavo eo ane. Koza misy manontany, dia misy ina raha voalavo eo? Dia voalavo. Romanina 11:8-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny voasoratra hoe Andriamanitra efa nanome azy fanasony ritory, maso tsy ahita ary sofina tsy hare mandraiky androany. Ary io Davida, aoka ny lataba ny ho fandrika sy ho tonta ary ho fatafitohina sy ho famaliana azy. Aoka ny maso ny ho jamba azy tsy ahita ary aoka amokoka mandrakariva izy. Tsy mampety anao ny latabatry ny demonia, ekeo sy tehirizo ny tenanao eo amin'ny latabatry ny tompo. Ny rongony fotsy madio dia akanjo fa tsy fitafiana fa tsy foana. Miala amin'izany fa tsy mahasoanao zany. Ka le izy le pastera tamin'ny Elisa nanao an'lisy dia ohatry namofopofona an'ilay izy teo le ry, dia ohatry aza hitarina fa tsisy an'izany aho. Ka ny rahan'i Jesosy ary divaiko, jus de raisin iny amin'ny dika teny fototra fa ianao tia divay ny manery an'ilay izy hoe divay ny tompony hoe tia maka kely. Ny tomponao angamba zany fa tsy izay ny tomponay, donc tompo izy zany le tomponao zay. Izy zay le hoe asio kely zay. Ohatra le olona teny taniko hoe za pasteur évangéliste, tsara zany ao. Za rehefa mitory teny amin'ireny le olona le mbola mamy reny, miditra any amin'ny birao dia maka kely mitovy aminy dia tonga dia azoko an Jesosy izy. Dia rehefa mitory teny any mpitsangatsanga sy dia nataony izay ny mpivarotena makamaka kely kosa. Ahoana tsara ina le méthodenareo? Mandrimandry kely fotsy dia avy eo entinan'i Jesosy izy. Efa lasa anao ny devolana ianao zany e. Tsy ilaina ny makamaka kely mba hahazahoana ny hafa. Jesosy tsy hoe tonga teo amin'ny Lazarosy dia hoe monsieur Gara, tsy mila an'izany izy fa ataony fotsiny izay fahagagana eo afaka ianao savatsy, afaka ianao dana mandiny tena. Fa efa nomeny daholo ny zavatra rehetra, nomeny daholo ny karatra sy ny fafenoan'ny ato rehetra mba ho afaka ianao. Inona ny tsy efa niaretany, afaka ianao rangaty amin'ny anaran'i Jesosy raha matotia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy a Nazareta. Tena gaga tamin'izay, misotro kely dia iny dia mampiditra resaka dia tia mihitsy nefa manomboka mampiresaka aho. Ny fijoroana midina ianao eo amin'ny mpanota fa jamais plus ianao manao ny fomba ny mpanota. Tsy maninona loatra ka zay ny renao tonga avao dia ahoana ary pasteur asio kely ny tena rahan'i Kristy tsy misotro an'iny aka. Dia afaka miresaka aminy ianao raha zay ny renao fa tsy hoe te hiditra koa dia mody hoe ny tompo mitarika anao.
sitraky ny tompo matoa etaony loany eto misy an'ity. Dia te ilazanao fa tsy sitraky ny tompo ilay izy fa ianao no te hiditra tao. Zany rehetra zany le mila tandremana. Tandremo fa misy latabatry ny demonia, fa misy ny latabatry ny tompo. Matoa ianao zany zarin'i Jesosy eo amin'ny latabatry ny tompo mba tsy ho mora voasarika intsony any amin'ny latabatry ny demonia na oviana na oviana. Rehefa renao ohatry ny hoe mitady ohatran'ny ho lavitsika zany, tsarovy aingana ny fiarahanao miaraka amin'ny Jesosy amin'ny latabany. Tonga dia harenao aingana ny décision anatinao. Za tsy mikitika an'io, za tsy mikasika an'io. Ale! Loia! Dia faly Andriamanitra indry nivelatra teo ilay labiera fa tsy nikitika mihitsy izy. Hoy izy Jesosy, tadidiko izy nakazora ary tsy ampy anazy tamin'izany. Zao izy ty tena azoko tanteraka sady niovy izy io a. Tena nafofona labiera ary tsy zaka ntsony. Izy ne pastera fresiny kely fotsiny alcool amin'ilay izy. Hitanao any ny tompo. Raha vao filana no entinao makina teny dia hita zavatra tsy izy ianao. Fa raha tena fantatrao ny ao am-pon'i Jesosy, raha vao mikitika alcool ianao dia anana problème ianao amin'ny plénitude de l'esprit. Andaso averiko vakina le Efesianina. Efesianina 5:18 amin'ny laran'i Jesosy. Ary aza mamy dovay nareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy aoka ho fenoana ny fanahy. Ny problema entin'ny alcool. Entinao zany miresaka hoe dia hoana pastera efa naratra ny tanany zanaka dia tsy azo asiana alcool zany fa asiana inona? Eny amin'ny tanany iny anefa tsy andem-bavany. Le ampidirina anatin'ny vatanao sotroinao ane le tsy mety. Mihaino tsara ve tsika misy olona tian'Andriamanitra ampiny eto mba ho afaka amin'izany. Tsy mahasoa anao zany, tsy mampety anao zany, sady manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, mampitomany ankonanao. Mety efa tsy miteny intsony zareo fa mijaly be ry zareo. Aza vela hijaly izy fa atao fitahina ho any ankonanao ianao izay manatrika eto. Atao fifaliana ho amin'ny vady aman-janaka ao ny fijoroanao. Aza mikitika sy mikasika an'izy ireny intsony. Dia ho hitanao fa na io lanitra io ary hitsika aminao ary Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana tena hifaly satria ho afaka amin'io zavatra tsy mahasoa ary tsy mampety anao io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Eto ny tena Andriamanitra tsy miteny hoe aza misotro toaka fa manjary tsy mandeha ny asa. Fa ozy izy manjary tsy feno ny fanahy. Ny asa zany mety mainka iroborobo be. Ahoana zany pastera? Fa ahoana ny asa ny iroborobo le olona ary misotro toaka ka misotro toaka daholo le olona rehetra mpiara-miasa ako. Ny mpamoaka, eno tsara, ny mpamoaka contrat misotro toaka. Ianao tonga avy any misotro toaka koa. Tonga ao resa toaka natao. Ahoana teo dia samy ananina dia tonga dia alefa ny vola dia ny 50-50 irahantsika misotro toaka e. Hoe! Dia mahomby ianao. Voaka voa dia ohatry hoe voninahitry n'Andriamanitra fa azy le contrat. Nefa tsy voninahitr'Andriamanitra ilay izy fa ianao niara nisotro toaka tamin'ilay tompona contrat. Afaka mijoro ianao. Io asa io vitanay. Raha omenareo anay io miara-miasa tsara tsika. Afaka miresaka ianao. Temo moa ilay olona hoe aiza aiza anatin'io ny anjarako. Ny anjaranao efa karama hikaramanao amin'ny orinasa misy ianao. Tsy avy amin'io mbola andraisanao vola manaraka. Asanay io ne. Ka io tsy mahazo raha vao tsy manome izay zany. Fa raha avy amin'Andriamanitra io tsy ianao ny asakana an'io. Tsy hoe manao an'izany dia sady mandeha. Fa ny anatinao ianao mihina. Jesosy mijoro fa raha avy aminao io tsy maintsy azoko. Raha tsy avy aminao io atao ambadika ato zany ny anjarako. Zay. Tsy manao an'izany zay tompoko. Eny ary eo. Mety possible vao midifo ny varavara ianao. Ramsea! Dia mba falifaly ianao. Yes! Verina ianao avany. Aleo fomenanao fa mahafinaritra be fijoroanao. Alleluia. Mety zay koa ny tranga. So dia miandriandry an'izay indray amin'ny herinandro ty. Indray mandeha tao anatina asa natao zay. Dia ozy izy le olona. Maninona reo izy tsy miara-miasa aminay. Zaho koa tamin'io tsy hay hoe naninona fa kravaty Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana be zay nanaovako. Tsika koa zany rehefa hoe ananina tena mafana. Any amin'ny fivoriana ito dia Jesosy be tonga vango nefa olona tsisy mieritreritra Jesosy ny eo. Dia maninona sady manesy izy fa maninona izy nareo tsy miara-miasa aminay. Amina miliara ny raha miara-miasa aminay. Labiera fotsiny. Tsy manao labiera fa akoatra ny labiera zao atao rehefa tsisy toaka. Dia memezany.
Niala teo tsofoko rano, hitsangana ny adahanao to dia zay no ataoko. Tsy ny anadahan'le direktera ny teneniko. Fa le contrat ohatrany tsy azo ny tonga dia nitsofoko rano. Ty contrat ty indray tsy maintsy azo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herina ny taona, ny herina ny 2 taona, ny solo le direktera, ny herina ny 3 taona, ny herina ny 4 taona, ary le vo zany somary vo be hazo be zany elaela vao mitsiry. Ny antso le orinasa, afaka miara-miasa aminareo ve zay fa tsy lapiera fa ranotsotra. Koa zay hoe Lazarosy mivoatao. Tsy hanonona anarana sosiete fa sao dia mitesitra zareo. Tenenino akaikinao, zay teneninao androany hoe mety tsy ho hitanao androany hoe fa za hovainy iny hoe fa vonafafy iny hoe tsy maintsy mitsiry iny hoe satria mijoro ianao hoe. Sady azo ny asa amin'ny tena tsy nanota. Zay anay le resaka. Deo na le 4 taona niarahana tamin'ny tompoko. Alleloia. Mahafaly any hitondra aminao reto bonus reto ho anao androany. Zay bonus mihitsy soratra ato pasteur. Tsy na hen'ny vavolombelona, bonus mihitsy soratra ato. Reto ny vokatry ny zavatra ny aretan'i Jesosy suite an'le tamin'ny farany fa lafo ny fanasitranana. Misy vonina ve eto andray ny anjara fanasitranana avy amin'izay ny aretan'i Jesosy. Amen. Jauna 19:2. Naran'i Jesosy ary miaramila nandrandrana satroka tsiloka na satrony lohany ary nampitafiany lamba volomparasy izy. Ny satrohana tsilo ny lohan'i Jesosy nanaintaina afaka amin'ny aretina andoha ianao sy izay migraine. Reny le migraine ohatrany maritraritra reny androany maraina ho afahan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mba tsy salasala na irorosaina ianao fa na fieritreretana madio hitahiry ny finoanao. Androany Andriamanitra manafaka anao mba tsy asa saina amin'izay efa nentin'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Efa ndresaka tamin'ny heriny izay. Fa ty le faharoa bonus. Marka 15:19. Le voalohany teo le migraine maritra. Loatra ho an'izay efa marary andoha, manao zao izy io. Marary andoha dia manao an'izao kely dia mihena kely zay dia manao kely an'izao ndray dia manao kely an'izao. Ohatra izay le nahazo an'i Jesosy teo amin'ny satroka tsilo. Fa ty anankiray ty ho afahany andro maraina naran'i Jesosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotary izy sady nandrora azy nandoalika sy niakoka teo anatriny. Ty indray le migraine le manao zao. Le manao zay afaka koa andro maraina. Nikapoha loatra izay mihitsy Jesosy mba ho afaka amin'izay karazana fanaintaina an'izay ianao. Mety tsy azo loveriko izany fa ataovy amainina fotsiny an'ilay marary andohany ambadibadika any miaraka amintsika eto. Ka na ny migraine maritra na migraine tampoka le ohatrany tonga dia le ndray mandeha fotsiny iny dia avy ohatra miverina kely. Hiverina izy afaka quelques minutes. Androany maraina ny tompo anasitrana anao. Satria ny aretan'i Jesosy izay kaza mihitsy noho ny aretan'i Jesosy anasitranana anao sy anafahana anao. Raha tianao fantatra maninona no antony amin'ny tanana. Ny tanana no asiana fantsika fa tsy hoe asiana tady na asiana seza eo ambony hazo fijaliana. Mba ho vetivety dia sepotra eo amin'ny hazo fijaliana izay vonoina eo amin'ny hazo fijaliana. Raha izy ty teny ty andro maraina, niza miatrika sy miaina ary misedra aseporana ao amin'ny avokafoka sy ny eo amin'ny système respiratoire, niaritra an'izay teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba ho afaka amin'izay ianao andro maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny any anatinao zany rehefa tonona hoe sitrany ianao mora sepotra io, tokony tsaroana hoe Jesosy sepotra be teo amin'ny hazo fijaliana. Ho anà dikan'izay izy niaritra an'izay, za afaka amin'izay andro maraina. Tsy ho sepotra zany intsony ianao anaran'i Jesosy. Mba tsarovy le naseporan'i Jesosy ho anao. Afaka mbola toizina. Mijanona eto le teny mety toko dia mivoaka daholo le tsy namaly. Luc 22:44 amin'ny anaran'i Jesosy vazivazy zany mbola tsy mivoaka ianao, mbola tsy notsodranotsika. Ary fadiranovan'i Jesosy ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany. Tsembo-dra Jesosy teo Getsemane. Ninona aretina resaka atsemboana manatrika eto dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy.
iverina amin'loany ny atsemboanao, na le anao tsy mety tsemboka iny, na ianao le mora tsemboka iny, na ianao le maimbo tsemboka iny, sitrana aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Jesosy tsisy marary atsemboana zany tonga eto. Teneniko foana ihany fa ny amin'ny direkta zany misy an'izay. Marka 15:21, rehefa mibata ny hazo fijaliana Jesosy, fantatrao ve? Ohatran'io bon io ve le hazo fijaliana? Tsy ohatran'io bon io, fa tena faran'izay navesatra. Rehefa nitondra ny zavatra mavesatra be io Jesosy, dia izy daholo manaintaina ho antsika izay mpibata zavatra mavesatra. Aizy soroka, atoka, lamosina, valahana, mihinana daholo zany. Ninana an'izay Jesosy mba ho afaka amin'izay karazana avizanana amin'izay fibatana hita mavesatra sy ny fatsapanao aretina lamosina, valahana, soroka, atoka, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, satria Jesosy niaritra an'izay rehefa mibata ny hazo fijaliana ho anao. Pastera, ohatran'ny lava be fa manara tonga dia tonona fotsiny ny aretina dia samy miala. Ka ilay izy tsy samy miala fa mila mba tsaroanao le mafy be ny aretina mba hipasy tsara le fanasitrahana avy aminy. Raha ianao zao ohatra tompo, ianao zany le mpivady vao, dia nisy ny antoka ny fampisakafoanana. Ianao zany efa nisasatra be, nanao calcul firy ny invité, ianao ny avy any amin'ny totofara, manara atao atsasany avy amin'ny taranakiriana, miady saina kely ianao zany manisy an'ilay invité. Ny anahy tsy maintsy atao ananina, ny azo VKL tsy maintsy feno a. Raha paster Jao tsy maintsy ao. Dia nisaina, tena tsy tafavoaka ilay izy, tena ahoana re io e? Dia nisy olona niantsony ianao hoe zao a, fanginy tompo izay dia etoanay daholo. Dia vavony tena izay loatra dia pianao ny telefôniny. Alléluia! Mety rapela ilay olona, rehefa nandinika izay fomba fanampiana telefônina, dia ataovy eo ianareo. Tena misy olona miteny zany hoe tena nanao reny ankonany reny tamin'ny mariazinareo dia maivamaivanao ngary zarerery, nefa le olona niantoka an'ilay sakafo rehetra. Tsararany zany. Ka tsika tsy mainka any amin'ilay mihinana dia voky, tsika tsy mainka any amin'ilay vavaka dia sitrana, fa mba aleo hanokana fotoana hoe finaloha ny aretan'ilay mpanasitrana mba ho tafiditra tsara anatin'ny fonao hoe tena any zany fa raha ny aretan'i Jesosy mavesatra ny azo izay mibataina, mafy zany, nanaintaina ny lamosina, narary ny valahany, nisy mipika mihitsy tao mba hahatonga rehefa tondronina ilay fanasitranana afaka daholo mavesatra rehetra manomboka miataka hatrany amin'ny valahana. Zay le raison le izy tsy maintsy apatsy aivina. Tena kaikanao, fantatra fa maiko sitrana ianao e. Fa mila miverina tsika hoe eo amin'izay ny aretan'i Jesosy. Ny fantsihana ny tanan'i Jesosy afaka ireo fanaintainana eo amin'ny felan-tananao. Na inona mety ho endrika isehoany zany, sy eo amin'ny felan-tongotrao sy ny tampi-tongotrao amin'ny anaran'i Jesosy ka hatrany amin'ny semelle. Satria nisy fantsika izay namantsika ny tongotra sy ny tanan'ny tompo mba izy ny arary eo amin'ny toeranao, ahatonga anao andro maraina ho sitrana ny tanana, ho sitrana ny tongotra, ho sitrana eto amin'ny partiany lany vo eto amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Reraka sy vizana tanteraka ny tompo satria nanomboka teo amin'ny samborana azy ka hatramin'ny namantsena azy teo amin'ny hazo fijaliana sady tsisy sakafo nigidradra ny daroka. Nizaniza manatrika eto ka vizabizana avy amin'ny avizanana ny aretan'i Jesosy ho atsangan'Andriamanitra no tsy mora vizaka, ary izay arerana sy avizanana ho soloan'Andriamanitra hiastanjaka vaovao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Ary fantatry ny tompo fa vita ny zavatra rehetra dia niteny izy teo amin'ny hazo fijaliana hoe mangetaeta. Ho sitrany ianao amin'izay karazana fampahoriana teraka avy amina tsy fisian-javatra irina ho fatratra. Satria Jesosy tamin'ilay zavatra niriny be hoe rano, dia niteny izy hoe mangetaeta rano fa tsy nahazo rano izy. Tsy azon'izay niriny mba hoenao androany azo izay irinao ao aminy. Manana toko zany rehefa mba niteny Jesosy ninona angatanao amiko, tonga avy aminao raka izay irinao. Tena ho ataon'ilay izy rehefa vitany satria izy mihitsy niaritra n'ilay passage tokony ho iainanao. Ianao no tokony tsy omena an'izay irinao zany noho ny amin'ny fahotana. Fa niraisin'i Jesosy izay position izay amotsorana anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao fa izay irinao tsy avelan'Andriamanitra hampahory anao ary ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Matthieu 26:67. Efa diva marana tsika.
naran Jesosy nororano ny tavany nasiany totondra izy ary ny sasany namely tamaina azy. Ninona aretiny eo amin'ny masoaranao? Batao fa mainina moa oko sitrany zany rehefa le makarirena iny mitady vilany efa vita tamin'ile felaka ndray mandeha teo amin'i Jesosy iny mba ho afaka ianao. Ninona fanentena sy mampahoriana aretina ny anatin'ny aty vavanao, ny hy, ny nify, ny akanjo nify, ny lela, ny vava, ninona androany maraina raisy ny anjara fanasitranana ho amin'izay tandrify zay avy amin'ny fahatsiarovanao fa ny felany Jesosy mba ho afaka ianao amin'izay karazana aretina eo amin'ny masoaranao sy ny vavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Farany le teny teo ihany nororana izy. Ninona aretina avy amin'ny rora? Resaka virus sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona fanambaniana sy faniliana anao amin'ny fandrorana anao mino amin'ity maraina ity fa Jesosy niaritra rora mba tsisy afaka handroranao zany tsony mandraky izay. Tsy ho fafambaraky zany fiafarany fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Taontsika hitsangana. Voaray ve bonus? Tsangana ny tananao. Tenin'Andriamanitra misaotra Andriamanitra. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka. Ao amin'ny teny no miha mahafantatra izay. Miasaribidiny fahasoavana omenao. Misaotra ny fotoana androany maraina. Nampatsiahivanao fa avy ao amin'ny fiombonana ny tokony miatrika ny zavatra rehetra izay. Ahafahana miombona amin'izay nijalianao. Ohatry ny misisika ianao mampatsiaro anay fa tsy maiky amin'ilay fanasitranana. Fa tokony ho tonga saina amin'ilay niaretanao. Misaotra ny amin'ilay bonus PTP nomenao androany fa efa vita ilay fanasitranana teo amin'ny kapohana anao fa ilay kipitso ny karazany zavatra PTP tahaka ny avizanana amin'ny lamosina, ny fanaintainana amin'ny masoara, ny aretina andoma maharitra, ireo zavatra PTP ny aretina eo amin'ny tanana, eo amin'ny tongotra, ny resaka aretina ny amin'ny raha atsemboana. Mino izay androany fa feno izay nataonao mba ho feno izay tokony ho anay. Misaotra Jesosy fa tsisy nanaiky ho faty ho anay zany ankoatranao. Tsisy nanaiky hiaritra ho anay zany ankoatranao. Ao ambadika izany teny zany dia fantatra efa ny fitiavanao manaitra anay ho tonga saina hanome lanja ny fisianao amin'izay niaretanao mba ho hainay ny miatrika atserovana fa natsanganao Lazarosy iray latabatra aminao. Androany zay nasainao iray latabatra aminao mba ho atsanganao amin'ny andro farany mbola iray latabatra indray aminao any amin'ny fanjakanao. Saotra Jesosy communion no mahatonga anao mamoaka ny olona sy manangana ny olona. Aoka izy fandresen-dahatra ho amponay. Tsy ho varimbariana fotsiny amin'ilay hoe ho sitrana, ho tafa, ho valimbavaka, azo fahagagana, ahita fiainana mivoatra. Zany rehetra zany le ho ataonao ihany rehefa tanteraka ny fahatsapana eo fa le fiombonana aminao mihitsy mila maro toerana. Ary zany no entina eto anatrehanao androany. Saotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay miaraka aminao androany. Ary mandrakizay ny tianay iarahana aminao. Saotra fa ianao mihitsy no manaiky hiaraka aminay. Tsarovy ny zanakao rehetra tonga eto miara-memeza, miara-mifaly, miara-hintsy amin'ny alalan'ny teninao fa samy miatrika kely any amin'izay tokantrano ihany. Misaotra fa eto amin'ny latabatra afaka iseho ny zavatra rehetra satria ny fiainanao dia miampita amin'ny alalan'ny nanomezanao anay an'izany hoaninay sy hosotroanay. Vavaka izay Jesosy mba tsisy avesatra hiala eto, mba tsisy hanaintaina. Tena maika hitombo ny fandresen-dahatra hoe manana izay manana anao Jesosy aitokokay feno ny aretanao mba tonga anay ho feno amin'izay mety hirinay satria ao aminao avokoa zany rehetra zany. Saotra Jesosy saotra betsaka fa tsy misy ka entina eto anatrehanao androany ka tsy afaka ny ovahana. Possible ny zavatra rehetra sady efa vitanao ny zavatra rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo. Niteny tamin'izay rehetra niarany sakafo taminy hoe nofoko izy ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany.
tia ny tenako izy Jesosy ny vakina ho anareo zao natao fahatserovana. Rehefa nikapohany Jesosy vaky ny tenany fanasitranana ho atsika. Manana fanantenana tsy mofo ordinaire iny entananao iny. Jesosy ny teny fa tenany hiditra ao anatinao. Tsy haiko izay ho ataony ao anatinao fa ny zavatra siora, zavatra tsara be daholo no ataony ao anatin'ny vatanao. Misaora azy. Tio Jesosy ny raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho famelana ny heloky ny maro. Kapoaka ny fisaorana. Tsika hiverina atrehan Jesosy. Alohan'ny isaorantsika azy. Jesosy amin'ny fona aminao zay. Misy fotoana izay maika amin'ny fahagagana. Polotra sy terma ho sitrana satria mafy ilay fanentainana. Tady anaonao foana ary misy fotoana ohatry ny hoe te hanery izany. Haritra indray ohatry ny hamaivaninay ny fahoriana ny aretanao. Izany mifonanay androany. Misy fotoana izay ohatry ny hoe te ho sitrana fotsiny fa tsy te hiraharaha hoe mafy anay ilay fiaretanao anay no fitiavanao. Izay karazana vokatra sy fanomezana azonay maimaimpona izay raha toka tsy ombonanay aminao dia zava-doza. Sotra fa androany afaka miverina aminao izay. Izany koa mety tafasaraka aminao tonga eto amina karazana tranga, fahalavona, fahadisoana, fahotana. Mety fahotana efa resy fa tafaverina tampoka indray. Fotoana Jesosy androany ahafahanay miverina aminao. Iandrandrahanay fa vaovao anay mifamindramponao vao maraina araka ny teninao hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako fa voavela heloka izay rehetra tonga eto amin'ity toerana ity sy manaraka ny direct. Asio fisaorana vetivety aloha ny amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra momba anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiainany tsiraray avy. Ny tantananao, ny tahinao, ny antsianao, ny faharetanao, ny famindramponao, ny amalianao vavaka eo amin'ilay juste mampety ara-potoana. Misaotra fa ianao no manangana, ianao no manasitrana, ianao no mampahery, ianao no manamboatra, ianao no mandamina zavatra be dia be. Mankasitraka iray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaora azy. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fahafahany ny ray latabatra taminao. Avy amin'ny teny manaitra anay fa tena tokony hiverina foana izay ao amin'ny fiombonana, satria avy ao amin'ny fiombonana izay mandray zavatra hiverinanay ao amin'ny fiombonana. Tsaroza rehetra tonga eto nandray zava-tsoa avy aminao izy araka ny teninao fa amin'ny alalan'ny fahatsara-toetra no mahatonga an'ireny fanomezana tsara avy aminao ireny ho tonga rakitra tsara atao anatin'ny lasa trésor voatahiry ilay izy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety dia misy mpanompon'Andriamanitra anao vaovao dia fanatitra dia hiverintsika anao ny vavaka sy tsotrano. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anatanteraka ny fanatitra, fahavolon-karena, sakrifisy amin'ny fomba hita maso hanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Dia mino fa fofalifaly, fofeny fitiavana no anatanterantsika. Izany dia rehefa mba tonga eny akaikitsika eny le mpanaty mitondra le vata kely iny dia mba mitsikitsiky tsika any. Tsy hoe izay tsy mitsiky tsy omeko, fa mba mitsikitsiky tsika hoe hanome ho an'Andriamanitra. Amen. Atao vita amin'ny fomba hita maso na dia hoe tsy hoe izay akory ny tena fomba fanao, fa mba mitsiky mba mitsiky satria nandray tenitsika teo, nandray fiainantsika teo dia faly. Misy fanambarana kely fotsiny tamin'ny sabotsy heriny androany nisy sachet adiny tetsoetsy. Sachet misy sachet gris misy akanjo ao anatiny ensemble no limite zay mihitsy le soratra ato dia tao anatina sachet le izy dia adiny teo dia raha sendra mba nisy nahita tsy hoe mangatsika ny andro dia hoe anaty izany voninahitra ho an'i Jesosy fa nahazo
fa matoa le olona nanambara teto zany dia tsy hoe omeny iny fa anazy iny a dia raha sendra nisy nahita an'izay tsika dia mba manatona tompon'andraikitra na manatona dia mba omena le izy a dia omena n'le olona zay tompon'izay zavatra izay. Fotoanantsika rehefa avy eo rehefa vita ny fotoana eto dia misy ny fotoanan'ny tanora, misy fotoanan'ny ankizy a zay ararotana foana ho zay ny ten'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny ankizy. Dia ianao lehibe ohatran'izao io zao mety tsy nizarina ianao fa isaorana ny tompo aloha fa io ianao a fa misy ankizy dia ny fantatrao ilay fahamarinana ny ten'Andriamanitra dia araroty izay fotoan'izay raha misy tanora dia mba miandry kely tsika rehefa avy eo dia misy fampianarana zay omena antsika. Rehefa vita zay a amin'ny 1:30 tsika misy fotoana. Halleloia. Tampoka be zany pasteur, Jesosy rehefa hiditra antsetra ny fiainanao indraindray tampoka be. Amin'ny 1:30 tsika etsy amin'ny parking etsy Antaninarenina, Roxy ambony dia misy parking ny tomobile eo a. Eo ny fotoanantsika miaraka amin'ny New Cold dia Street Gospel zay iarahantsika amin'ny New Cold miaraka amin'ny pasteur Njiva amin'ny 1:30. Eo ny fotoanantsika rehefa avy eo a mino fa hifankahita amintsika eo indray a dia eo tsika nideran'Andriamanitra ka lazan'Andriamanitra indray a manomboka amin'ny 1:30 ora. Dia ny fotoana ihany koa zay ambara amintsika ny amin'ny 27 volana May alakamisy io a andro Ascension a misy fotoana ohatran'izao tsika ny maraina dia ny hariva miaraka amin'ny tanora indray a misy fotoana manomboka amin'ny 2 sasany. Ny fotoanantsika ny lahady moa zany dia misy fotoam-bavaka maromaro zay tanterahana miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra isan-karazany. Misy eny Manakambahiny a, misy eny Fort du Chêne, misy eny Antanimena, misy any Imeritsiatosika, misy eny Mbomangakely a, misy maromaro. Ny zay andeha lavitra moa zany misy eny Mahitsy a, misy any Imeritsiatosika efa voateniko teo a, misy any Rivonimamo, misy any Ampefy, misy ny any Antsiron'ny Mandidy, misy ny any Majengara teo any ianao a. Dia raha ampitso zay a dia manatona mpanompon'Andriamanitra ianao hoe aiza ho aiza ny toerana mety misy ianao mampety ianao a. Ny tanjona ao anatin'le izy dia hoe miazakazaka tsika hitsenan'ny tompo a amin'ny fotoana anankiray dia mba tsisy ho diso anjara na iray azy ao anatin'izay fiazakazahan'izay. Amin'ny herinandro tsy miova ny fotoanantsika ny sekoly isa-maraina manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 ora sasany etsy amin'ny Super U Analakely eo amin'ny 2e étage. Manana fotoana foana tsika maimaimpona araka ny nambara-maly dia hoe sarobidy be mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia miandry atsika tsirairay avy Andriamanitra fa te hiresaka amintsika izy. Mety afaka miresaka aminao izy eo amin'ny toerana mangingina fa rehefa miaraka ohatran'izao koa dia misy zatra tian'Andriamanitra ho ambara manokana amintsika tsirairay avy dia araroty io sekoly ireo a fa Andriamanitra miteny aminao. Dia be tabe le vavolombelona jerevinao rehefa misy vavolombelona dia hoe soa ihany fa namonjy sekoly. Izanao zao mahalala hoe zavatra nandrasanao efa 10 taona dia ho valian'Andriamanitra amin'ny latsinainy. Nga misy mahalala an'izany. Ndao nge, tongava nge. Latsinainy manokana zao sekolim-pamahana olana. Tongava nge. Talata sekolim-panasitranana. Le aretina na le aretin'le olona mety akaiky anao koa fa izy tsy afaka mi se déplacer. Hoeto eo ange. Hoeto ange. Dia ny larobia sekoly ny tokantrano fanambiana toetra. Tsy teny hoe hoeto ange fa tena ozy za hoe tena ahita ianao. Ny tokantrano zay heverinao fa ahoana ihany ary ty dia ho hitanao zany. Andriamanitra miditra tsehatra zany. Dia ny zoma moa zoma eto ny fotoanantsika amin'ny 4 ora, ny sabotsy tahaka ny androany amin'ny 7 ora maraina. Ny HVK Events eny amin'ny tambazotra tserasera afaka jerenao ny directa, live sy mamerina n'ireo toriteny zay efa natao teto. Misy ihany koa ny any amin'ny radio HVK émission 90.8 isaky ny adiny ray misy fampatsiahivana, misy toriteny dia isaky ny maraina atoandro hariva au lieu de mihinana paracétamol ianao dia mahazo fiainana be tabe ao anatin'ny
izay onjam-peo zay atao tsika hitsangana ary isotran'ny tompo afahantsika manantanteraka izao fanatitra izao hoe anjiro ty anoloany ny tananao a dia mivavaha-pinoana fa fantatra Andriamanitra ny fiainanao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, ndreto zay tompo manandratra ny tananay makasitraka, manome voninahitra anao, midera mankalaza ny anaranao. Tsy tahaka izao zay fa fahasoavanao mbola mahatoy izao anay, ny fahasoavanao mbola hahafahanay manantanteraka ihany koa na ny fanatitra raha tsisy ny vola avy aminay Andriamanitra fa avy aminao. Dia tanterahanay ampinoany zany a ny fahafolon-karena ny sakrifisy ho anao Andriamanitra. Ianao efa ny sakrifie ny zanakao lahy tokana, ndreto zay mety kely nataonay fa ny ao am-ponay fantatrao Andriamanitra. Tahio ny tsirairay avy aza vela misy diso anjara foana tompo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia, amen. Andao tsika tehaka mafy a, voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Tamin'ny vao nanomboka nanao rally de miracle tsika, nanao an'izany tsika taloha, dia anisan'ny tena nianarako ny anaran'ny aretina sy ny anaran'ny tova rehetra. Tsy azonao an-tsaina ny zavatra nahazo anaty tamin'izany. Inona daholo ny ao anatiny ao mba ho tononona ho sitrany. Azonareo ve zany? Dia rehefa mitory-tena pasteur Adolphe tena mandrainao ty sarakaty. Tsy nianatra tsika tamin'ny nanao SVT taloha, ilaina ny SVT. Mianatra zany hoe eto dia eto articulation, ato hozatra ra lalandra, le ohatry le fataontsika eto iny zany. Fa rehefa nandroso ny fotoana dia fantatrao ve ny tena important tsy le anarana aretina sy fahavoazana, fa le fahavoazana sy fiaretana rehetra ny aretan'i Jesosy. Le teo nampifantoka tamin'ny ositra fanasitranana, fa le hitondran'Andriamanitra amin'izao mampifantoka amin'le tokana niaritra tompon'ny ositra, ary avy aminy fanasitranana zay efa nataony sy zay ho ataony ray androany sy zay ho ataony foana miaraka amintsika. Satria eto izy atsangan'ny tananao dia mivavaha. Tompo, mangetaheta amin'ny fanatrehanao rehefa eto ianao dia eto ny zavatra rehetra. Marina fa efa nahita fahagagana sy fanasitranana be dia be zay, fa volombelona nampitolagaga avokoa izy ireny, fa tsy any amin'ireny le tena fiainana fa ao aminao. Misaotra fa tatoato dia nampatsiahivinao zay niaretanao, isokafany any anatinay mba ho tena mamy ny fahafahanay manaiky ny fiarahanao aminay. Ninona manjoanay androany, afaky ny ovotsorana zany, afaky ny ho afaka zany satria eto ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Etianao ny fanatrehanao tsapanay tompo, etianao mpanangana zay ravatry izay tompo, etianao mpanao mihoatra izay vitanay tompo, etianao mpanomboka tantara vaovao tompo, etianao
fipetrahana amin'Andriamanitra. Ataozy misaorana be ao anatiny hoe misaotra Jesosy fa zay niaretanao mafy be rehetra ho anahy tena ho anaty koa ka izy ireny. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny amin'ny toerana, fotoana, fivoriana, kasika, fanovana, fananganana ho ataonao eto. Halleluja, halleluja. Etianao, etianao, ny fanatrehanao tsapanay tompo. Etianao, etianao, mpanangana zay ravatry zay tompo. Etianao, etianao, mpanao mihoatry zay vitanay tompo. Etianao, etianao, mpanomboka tantara vaovao tompo. Etianao. ataovy amin'ny faritra marary ny tananao. Zao ny fampianaran'i Jesosy zao famantaran'izao anarak'izay mino izy izy. Ametra tanana marary izy teo sitrany ireny. Mino ianao, mino tsika tsiraray avy. Ny tananao mipetraka dia tanan'olona mino. Misy fanasitranana ho tsoran'Andriamanitra avy amin'ilay niaretan'i Jesosy. Anananao fanantenana fa rehefa nitsangan'i Jesosy tsisy trasy zavatra hitrangandro amin'ny maraina. Hosotran'i Jesosy ianao avy amin'ilay fahatserovanao ny niaretanao anao, ary niendrika isehon'ilay izy tsisy trasy satria mbola tiany ianao hiombona latabatra aminy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, aoka hiverina amin'ny lony ny lohanao, mandrenesa indray ny sofinao, aoka hiasa araka ny tokony ho izy ny vavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ninninona manelingelina ny vatanao satria efa niaritra Jesosy dia mahita fa miverina amin'ny lony ny fahasalamanao. Afaka mitoditodika tsara io atoka sy lamosina ary tendanao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Miverina mahita tsara ny masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mitempo tsara hitoeran'ny fiainanao misy ny fiainan'Andriamanitra ny fonao, ary miasa matanteraka ny asany soamatsara ny lalan-drà, mitondra ny rà mampikoriana izany manerana ny vatanao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Reo rehetra niaretan'i Jesosy fanasitranana ho anao, efa nitononona ilay fanasitranana fa manamafiorina ilay izy amin'ny tiany ity. Miverina matanjaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Verina matanjaka ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Verina mahazaka anao ny valahana, ny tongotra, ny articulation rehetra eo amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Miverina miasa tsara ny orinao sy ny lalan'ny rivotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy mahazo mampahory ianao zany io aretiny eo, satria efa nampahoriany Jesosy teo amin'ny toeranao. Ny fanahy mitondra faharoa fiaretina, fanentaina, fampahoriany mitady hampahory ianao miala zany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy fanakely avy Nazareta. Sady miala eo amin'ny fiainanao, tsy mahazo miverina eo amin'ny fiainanao, ary tsy tafaverina izy satria tsara fanahy ianao, tsy manota intsony, tsy misirika ho an'izay efa nesorina ho tafaverina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, miala ny fanahy reradraraka, miala ny fanahy mitondra vesatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, manonona fahasalamana fenao. Verina amin'ny lony ny apetianao amin'ny anaran'i Jesosy. Verina amin'ny lony ny torimasonao amin'ny anaran'i Jesosy. Verina amin'ny lony ny nofinao, nofy rêve amin'ny anaran'i Jesosy. Velona ao anatinao indray ny afo ny fitiavana sy ny afo ny fanantenanao an'Andriamanitra. Nizaniza kivikivy tonga eto mahita fa manangana anao vaovao indray Andriamanitra ho amin'ilay ho avy tsara lavitra no izay mety tsy nitranga sy tsy niseho
mety mitady halavo anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako a, tsy ho lavo zany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy mora lavo zany ianao, tsy mora kivy zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao, manonona fanasitranana feno any anatin'ny fonao sy ny vatanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, miantso anao a hiarina sy hitsangana hiazava fa efa tonga ny fahazavanao a, ary Kristy ao anatinao a mampahazava anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako a, ninona mitady hampiasa sainanao, Andriamanitra ny hanome anao fiadanana, ary le fiadanana voarainao dia ahafahan'Andriamanitra miasa mikarakara izay misy eo amin'ny fiainanao ka ilanao ny tanany. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy vita hatr'izay ho vitainy manomboka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, hisy herin'ny fitsanganana iseho ambadiky ny fanekenao iombona amin'ny fijaliany. Tsy ho faty zany ianao fa ho velona, anambara ny asan'i Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona filaminana ao amin'ny tokantranonao, manonona fitsanganana vaovao amin'ny tokantranonao, manonona fifandraisana tsara vaovao ao amin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay potipotika ao ho atsangany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mitady ho potika ao ho azonina aingana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay efa ohatry ny efa lasa sy very ho averina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Le ambiance tsy mahafinaritra ao an-trano mahatonga anao tsy te hody io, ho vainy za manomboka androany ho ambiance mahatamana anao, satria ambiance ny fifaliana sy ny fahatsarana mahatamana an'Andriamanitra. Ho tsara ny fiaina tokantranonao, ho tsara ny fiaina mpianakavianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy tadirika ianao hitsoka ao an-tokantranonao, na ho an'ny ankizy izay manatrika azy zany na ho an'izay manambady. Ao Andriamanitra no manangana anao, ary ao Andriamanitra no hanome izay fahasambarana sy fiadanana tokony ho anao. Mety io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mitsangana io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Nizaniza mikarakara an'izay tokony ho karakarainy ihany. Mandehana karakara miaraka amin'ny fijoroana fa tafavoaka io. Mety tsy hitovy ohatry ny hafa, unika koa ny ianao ny ianao le amin'ny fomba mahagaga ny ivoahany io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, anokatra an'izay lalina sahaza tokony hanao ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Halleluja. Misy manana vavolombelona ve hijoroantsika fialitsika isaorantsika n'Andriamanitra, mety antsika voninahitro n'Andriamanitra ho an'izay mety nahatsapa tanaty le vavaka teo sy tsodrano sy le teny tao amin'le teny dia efa nisitrana teo ny tena marina, satria efa miproklamena avy amin'le fiaretana nytoriana hoe tiany le izy dia tiany le nitranga. Efa misy hafa koa zao, mbola miainoaina izy, mbola miaino efa afaka le izy me voninahitra Andriamanitra efa afaka le izy. Misy ve tompo matsangana tandreo dia mba mijery paster Sandratra mahazo toerana vetivety araiza micro io dia sitrana micro dia izy neny amintsika eny misy manana témoignage mba tsangana tananao hoe to dia mitsangana zafatoko dia manantony eny paster Sandratra. Voninahitra ho an'Andriamanitra efa maly moa zany alina ray manontolo somary narary tsy somary fa narary le vavony, tsy nampatory mihitsy izy io fa hatramin'ny maraina tonga teo mbola narary dia tamin'le vavaka teo nisitran'i Jesosy le fanaintainana tonga dia afaka. Manarak'izay nisy n'ity tanako ity voadidiny antsy vao maly riva ihany koa dia nanaintaina be izy io, nanaintaina be tena narary satria vao alina le izy, zany hoe nanao trondro zany dia sady voadidy le tanana dia nanaintaina be, tena nanaintaina be dia izao sitrana tsy sitrana tanteraka. Voninahitra ho antoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny hijoroako vavolombelona. Efa elaela ihamo izy ty fa tazomiko foana dia niteny Jesosy hoe mba hijoro vavolombelona le izy. Dia tamin'iny moa zany tapaka ny jiro dia namaky vera dia nieritreretiko hoe andeha ho ariky le izy amin'izay za tsy bety dia nanontany dia be tao ohatrany hoe izy namaky le izy dia nitsotra hoe za nanao an'le izy dia zavatra voaraiko tanaty le izy hoe izay manafina fahotany tsy ambinina fa izay sotraka mafony azy masoko amin'izay. Voninahitra ho an'i Jesosy vetivety kely fa tsy tonga le caméra fa lavitra be tsika mantsy amin'le be olona be dia safady manjalasa radio mantsy na dia manana radio ary tsika. Voninahitra ho an'i Jesosy efa herinandro mahery zay na teo amin'ny tapa-bolana teo narary nify dia orona vadiko le izy
ividianana fanafody fa voniko fotsiny marary fa tsy mety sitrana mihitsy le izy dia tamin'ilay toriteny teo tena teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy aike zaho daholo izany zavatra rehetrarehetra izany tena tonga dia sitrana le izy. Tadidinareo le fialana antarehan'i Jesosy. Hitanareo amin'izay le izy. Marina fa tia hitoren'le izy fa Jesosy mihitsy mandefa le izy mba miaraka amin'ny sitrake antsika hoe natao sitrana sy salama daholo tsika be voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako fahavolombelona. Tena misaotra an'i Jesosy fa narary be lolo ny nifiko androany. Dia ozy izy pasteur hoe apetraho eo. Tena napetrako teo tena mbola eko manaintaina ary fa vita mivavaka dia sitrana. Voninahitra ho an'i Jesosy manaraka an'izany teopo. Za tompoko tena androany aloha ny anniversaire-ako misaotra n'Andriamanitra. Hitanao Satria tena natsiaro hoe famindrapon'Andriamanitra no mahato zao mbola tonga eto mbola velonay. Dia te hisaotra n'Andriamanitra sady ame voninahitra anazy ny amin'ny fahatsarana rehetra mbola velonaina. Saotra tompoko. Saotra Jesosy. Sitrana ny nifiko satria felahany ianao. Zay ngely izy. Tsara be ny areto amin'ny vérité biblike. Tena misy tapitra. Tsika hitsangana hisaotran'i Jesosy ary. Averinay aminao Jesosy ny voninahitra. Misaotra betsaka ny amin'ny teny, ny amin'ny kasika. Ireo izay efa nandray instantané, ireo izay anapatsapana koa rehefa ody any tokantrano. Fa nanao zavatra teto ianao tahaka ny fanaonao hatramin'izay. Raisondera. Raisony laza, ny haja, ny voninahitra hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Tena manana izay manana anao. Saotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mafy tsara ho an'Andriamanitra. Enoia. Tandrema ianao manamelimelo teny hoe ohatrany tsy za mihitsy, ohatrany tsy za foana. Misy taony Jesosy manasitrana eo no eo. Misy taony Jesosy manasitrana dans la matinée. Misy taony Jesosy eny mandeha ny journée anao adindao le izy efa afaka le izy. Aza taitra, aza miasa saina efa manao zavatra Andriamanitra ao ambadiky ny fanekenao iombona aminy. Halleluja. Ndao tsika hanambara fa Andriamanitra rery. Izy ilay tsy natao tanana. Izy ilay Andriamanitra tsy miandry ninninona avy amintsika ary ny fiandriana mitoetra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy.